Tompolasy tompo vavy tafarakisika eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Madame izao zoma 3 septambra 2024 zao manantitra ny arabo mampirarintso ho antsika menakavy na ianao eto tandrazana na any ampitan'ny ranomasina dia ananterana an'izay arabo mampirarintso zay ataotsika araban'ny manjakamiadana samy mahazo ny lafalo hatrany andafindrika isaorantsika ilainahary noho ny fitahiny sy ny fitantarany satria raha tsisy zay dia tsy ho afaka eona eto isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany amin'ny ity miara-manonja MPS Radio Mada ity ho anareo zay mangataka fiarabana manokana dia tsy adinoana ianareo reny tsy hoaro voatanisy eto avokoa fa ny toerana no tenentsika ny eto an-tanindrazana aloha dia ataotsika mahazo ny voalondarana satria eto isika fa mbola betsaka ireo toerana zay tsy mahazo vaovao araka ny tokony ho izy mbola misy ny sakatsakana maro isan-karazany mbola misy ny lalàna izay tsy mbola lany kanefa dia tena zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena lalàna momba ny hoe fahazahoana vaovao misitraka vaovao akalalàna 12 taona re olona no nandrasana an'izany lalàna zany fa tsy mety lany mihitsy ka dia teny ny transparency international manaitra izy ireo hoe tsy mety ene zao hoe miteny hoe firenena demokratika nefa misy lalàna tena goavam-be mbola tsy lany izany dia izay no mazava-dehibe ny fandarana tahaka ny tony ifampitaizana ifampitondrana vaovao famakavakana ihany koa eo namana fanira zava-manantany ary dia afaka minitra vitsy dia iditra avetrany ny solombavamboaka bogosy avy ao amin'ny boriboritany fahenina lamy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara izany député izany izy zay ho ianao député Totoso Andriamampandry miaraba namana faniry ndao ary zatsisy eny ary de miaraba renarabe mananjara miaraba ny teknisiana sy isika mpanaraka ny ampitan-dranomasina rehetrarehetra any ny eto antoerana sy ireo any amin'ny faritra rehetra zany de zay manaraka ny MPS sy ny Radio Mada mivantana io na amin'ny famerenana de anaovana ny araba ho antsika menakavy ny endriky ny fandarina moa zany de araka ny nambarany rina teo araka ny député Bogosika Totoso Andriamampandry vofidy tetsy amin'ny boriboritany fahenina rehefa vitsy zay de iveriny eto zay sy ny tenako sy ny namana rina mazava ho azy ny resaka mahakasika zay tokony ho resahana sy tsara ho fantatra amin'ny fiainana firenena ary misy olona zay nanio hevitra omaly de hitondrana fanazavana ary hitondrana fanadiadiana lafinjavatra mahakasika an'izay fanehoan-kevitra zay ny raharaha-pirenena indrindrandrindra ny raharaham-bakoka eny Androveny de mbola hitondrantsika fanazavana satria mbola ao anatiny zany hoe hafanany ny ady-hevitra izany resahantsika izany ny fanomboana tahaka izao nefa dia fantatsika fa tsy maintsy hifampiresahana hatrany ny am'ireo hoe inona ny zava-misy nandritry ny herinandro teny am'ireo distrika zay ny lalovan'ny solombavambahoaka zany ka alohan'izay aloha zany dia ho resahana isiriny koa ny fifidianana ny Brezilany zay mamofopofona ny namerina n'lay filoha teo aloha zany ary tsara raha ny fanadiadiana ny sondazy am'izao fotoana zao mamerina ny Lula da Silva ny any Brésil araka ny fanadiadiana maro samihafa mandeha ary menjera Jair Bolsonaro raha ny fanadiadiana ihany koa zany hoe natopo-pahefana tahaka n'inona raha mikarakara ny fifidianana fa rehefa tsy ekeny vahoaka fa le teo aloha mety aminy satria mahatsiaro mahita am'izay hoe fandrosoana mety tamin'le filoham-pirenena tantana teo aloha zay de averiny vambotona na de efa zoky olona ary Lula da Silva resahantsika zay rehefa aveo fa azonareo ny tiako ambara am'izany fa mialoha zany rehetrarehetra zany ny vaovao eo amin'ny resaka zavakanto iraisam-pirenena moa zany de nahafaty-ankoly eo ho an'izay tany amin'ny taona 790 tany ho any de nahafantatra tsara an'le Gangsta's Paradise zay hirankoly eo nalaza tany amin'ny sehatra rehetrarehetra tany génération niaraka tamin'ny Snoop Dogg izy ry Jay-Z ry Tupac moa nisy namona melo lavitra andrareo zany
tao amin'ny efitrano fidiovana no nahafaty ankoly eo teo amin'ny 7 taonany izy no maty. Ataontsika kely parenthèse na adevitra any satria anisan'ny hira nalaza tamin'izany. Iza moa tsy ny hira rehefa tonga ny Abbé Vérap tamin'ny fotoan'andro de mandeha foana ny hira ankoly eo Gangsta's Paradise tany amin'ny toerana rehetrarehetra zay mbola nametrahana zany fahatandroana zany. Vaovao iraisam-pirenena zany de resahantsika ohatrohatran'izay. Efetako aketo ary solombaboaka Totosoa Andriamampandry. Miarabanao député. Miarabanao Faniry ary miaraba ny teknisianina rehetra ary tsy adino koa ny miarabanareo tsy afaka navaka vahoaka malagasy rehetra na eto toerana na any ampitan-dranomasina ary marihana Faniry fa tena gaga mihitsy ianao raha mahita fa hatrany an-tsaha anaty bus zay mijanona any an-trano dia manaraka miara-manonja eto amin'ny MBS daholo ny olona satria dia direct izy tia amin'ny fahitalavitra amin'ny radio ary eo koa zany ny réseaux sociaux zany maro samihafa koa dia mankahiry anareo mirasoanareo rehetra zany zay manaraka zao fandarana maminareo zao fa so fa nisy tsika ahafahana miteny zava-misy ahafahana mandinika sy mamakafaka ny raharaham-pirenena zany zay misy eto Madagasikara mba tsy ho tompotrano miono zany ny vahoaka miaina amin'izao firenena zay mamitsika izao. Ary tahaka ny mahazatra moa tahaka izao dia tsy maintsy misy foana ny fianakaviana ny namatsika ny mpiray-tandrana amintsika zay anoto mandry tamin'ity herinandro ty na ny anio ary zany dia mirary finoanana feno ho an'ireny namana sy tapaka isika ireny zany zay namon'ny havany ny olon-tiany koa dia mankairy an'ireny zany ny tena koa ary androany fotsiny zao raha teny Amboamanarina dia nisy anankitelo ny anoto mandry zay naseho androany ary ihany moa mbola manana an'izay kolotsaina mampiavaka azy zay misy ny fitsy tsapana maraina amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 maraina Faniry dia ny tenako moa dia tsy maintsy foana mezaka no tonga zany mifanotrona amin'ny fianakaviana sy ny fokon'olona maro zany tao anatin'izay nisy zao teny Ambodiady nisy teny Ambody Metateny nisy anankiroa ka dia mamankahery ireo fianakaviana rehetra ireo sy ny fianakaviana hafa sy namatsika eto Madagasikara zany zay ganoto mandry ary singanina manokana amin'izay zany na misy ny rain'ny filohan'ny mpikabary ao Ambodimeta zay ganoto mandry koa dia mamankahery anareo ny fianakaviana rehetra zany zay dadan'ny président Liva na i président Valimo zany no atao ny tena alalan'ny camarade dia mamankahery anazy sy ny raitapo amin'ny rehetra sy nanareo zany zanany sy ny zafikeliny sy ny zafiafiny. Eo ihany koa zany ireo olona tsy salama dia mankahery anareo rehetra na any an-trano izy na any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa dia mirary soa mirary fahasalamana zany ho anareo rehetra zany ny tenako. Tahaka izao moa Faniry maro de maro no hoe député zay mba ataovy kokoa fa tsy maintsy alama male izy ny fotoana koa mila ferana ihany fa ny atao kokoa manokana zany aloha androany dia kokoa manokana aloha an'ny fikambanan'ny Avaratsoa izandray zay ray any Amboamanarina zay ireo de tena manao didy isa maraina reo Faniry gaga mihitsy isa maraina dia tonga maraina reo ary miaraka amin'ny tenako foana zany ireo zay ankasitrahana manokana de eo koa iry ianareo fikambanana ny Amboamanandray sy Ambodivona mirahina zay hita foana amin'ny adidy maro isan-karazany indrindra fa anatin'ny fahoriana dia kokoa manokana ho anareo. Eto koa dia ataoko kokoa manokana ary mety tsy hampoziny dia kokoa manokana ho anao andray matoa Rabenandrianina Mamsoa Elize na Monsieur Mami zay tena anisany tena olon-kendry eny aminay eniny Amboamanarina eny eny Ambatonamba izy no mipetraka manana ny fanetretena ary olona tia ny fiarahamonina olona tena sarika de sarika dia kokoa manokana ho anao sokola amin'izany fanetretena sy ny fahaizanao miaina amin'ny fiarahamonina zany dia toa dia mirary soanao sy ny ankonanao amin'izay zavatra
ataonao kokoa manokana koa ny lisy na i tontolo lisy zay mpikatroka mahafatrapo faniry eny aminay eny Amboamanariny eny koa izy tena mafitrika izy eny amin'ny faritra Teroka Faratanana Ambatolampy Andranomena iny io ihany koa dia kokoa manokana ho an'ny fokotima rehetra eny Amboamanarina zay tena mavitrika de mavitrika direct manokana reo amin'ny asa sosialy zay ataontsika amin'ny fiarametana zay ataontsika de kokoa manokana koa anao rabe milolo zay efa nitsangana izy faniry fa tsy en forme izy teo ary tena izy anisany tena mavitrika de mavitrika ary tena pilier ny team eny Amboamanarina de kokoa manokana ho anao hitako azoko atsaina zao le fitsikiny tena mahafinaritra be ao anatin'izay ka de mirary soanao raha pitsika mifankahita Ramatoa rabe milolo dia eo ihany koa zany de ataoko kokoa manokana ikabaribe avao Ambodomita zay niarany tsapana ankeo faly be mihitsy zao izy de io fa nataoko kokoa anao ary ho an'ireo ny miara-pamangy rehetra ambiko zay maro de maro faniry vao mahita hoe iny député vao mitotana faniry de iny ny vahoaka zay tena miara-metana ambiko zany isa maraina tsy tapaka zany de kokoa manokana ho anareo rehetra zay miaraka amiko vao misy mifanena moa zay de miverina efa nisy nitsapa faniry de mifanena amiko de miverina daholo reny ny olona miaraka amin'ny tena reny zany de fahatsapana fa iray Amboamanarina misy ny firaisankina sy ny fiarametana ary minao fa de isy foana zany satrany ny amarana koa azy zany dia za moa de tsy tia mijery loatra na mamaky fa sao de diso le anarana satria kokoa manokana ho an'ny Rasazy any amin'ny commune Ambalabe Vatomandry zay tena lavitra de lavitra zany faniry tena lavitra dia mirary soa koa zany ho an'ny katekista Lemione Lemione Sabotsy Michel ny anarany zay manaraka tsy tapaka faniry amin'ny Facebook amin'ny rifa moa zany izy vao tena maharaka izy dia kokoa ho an'ny raha Dadasolo sy Ranesta ao Manasamena commune rurale Lakato Moramanga dia kokoa manokana koa zany ho anao anatin'izay ary kokoa manokana zany ho an'ny namatsika rehetra any ivelany zay manaraka tsy tapaka zany ny miara-manonja de makasitraka am'izay samy mandray ny tandrifintsika satria reny moa le hoe inona ary ty kokoa ty de fifanantonany fo akaiky de akaiky reny rehefa mazava manko ny fo de mazava ny saina manaraka an'izay de mifanantony tsika de matoto noho ny eto zany anatin'izany araba zany de tena hoe fifanakalozana akaiky de akaiky le izy marobe mangataka fa tsy maintsy arindra araka ny fotoana le izy ary ndraindray ihany ko tsy maintsy alamina satria mba tsy hibana an'izay tsika de reny aloha zany ny azo nambara ho an'ny manodidina ny Amboamanarina sy ny mpiainaotsika any amin'ireny faritra rehetra tahaka ny any Vatomandry misy an'izany koa Ambody Davolo zany any Vatomandry any oy misy namana tena mpanaraka atsika any ny Moramanga mazava ho azy ny resahany député Todsoa teo eny ary député Todsoa alohantsika aloha anomboka ny amin'ny zava-misy lalovana ny herinandro iny teny Ambohimanarina amin'ireo everina zany fa ezaka nentiny ny solombavambaoka sy fitsidiana no tanterahanao zay no lalovana tamin'ny herinandro iny hoy arak'izay hamitinana ho azy zao io moa zany dia isan-kerinandro de tsy misy zavatra seho atsika eto zay mampiavaka atsika zany amin'ny asa sosialy zay ataontsika en'ny Amboamanarina de tamin'ity herina zany fanira de niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amiko aho ny rediny fotony zany zay lalana zay natao jerentsika fa tena tsara de tsara amataona izy io faniry tena ratsy de ratsy ny fiara tena hoe tena sahirana ny olona sahirana rehefa fahavaratra zany de kely sisa eo mpamitana azy zany reo ao Ambomandroso Amboamanarina zany de mahatombotsy eo amin'io daholo zany ny Ambomandroso Ambody Vorokely ny avany Abetafo zany de mahasotombony daholo zany ao anatin'le izy dia nanaramaso zany dia nitsidiky fotony de nankahery reo mpiasa rehetra zany zay nanao an'izay ary ny tenako moa salamahazatra dia tsy maintsy mitondra foana koa zany ny
ny fanampiana zany a voatsirambony sy ny voatsirambana zay vita zany a ao anatin'izay ary ankasitrahana reo mpiaradia rehetra ary ny tena moa zany de tsy maintsy mametraka foana ny asan-tanany tena amin'ny zava-misy a eny Ambohimanarina ary mankasitraka zany a fa ty lalan'ity zany no atao dia fiara-miasa tamin'ny AFD zay efa nangatahana efa taona maro no nangataka n'izy ity faniry a de zao moa izy zany a vao tanteraka fa de isaorana foana zany a zay reny mpiara miombona antoko reny zany a zay mijery ny vahoaka ary ny AFD de anisan'ny tena manao mihitsy eto Antananarivo izy tena anisan'ny tena manao ary isan'izany zany a engarana manokana mihitsy a Ambohimanarina ao anatin'izay ny orinasa manao azy koa moa zany de tena matianina faniry a ary tena hoe olona akaiky amin'ny tena moa zany tena ny entreprise zay manao azy a de tena manaraka ny fetra ilaina na norme zay ilaina mihitsy zany a sany zavatra atao zany ary tsy ho ela ny tena amiko daholo ny ponina zany hoe mba atao viaingana mba sy vitandry zareo aingana monsieur le député marina fa tena tsara le izy a de miandry kely sisitsika zany a ry ponina de anana ny tsara fa de tena zavatra maritra zany no napetraka ny tena moa de mba teknisianina kely ihany mahay an'le izy a fa tena hita hoe tena tsara ary maritra zany a le zavatra atao zany a tao anatin'izay ary eto dia mbola mamerina trany ny fanentanana ho an'ny vahoaka na Ambohimanarina rehetra maromaro ny vita na nataontsika tamin'ny vola manokantsika zany a na tamin'ny alalan'ny siady a zay natao zany a na tamin'ny alalan'ny mpiara-miombonantoka rehetra zay miaraka amintsika na ny ONG a dia reny zany de tokony kolokolotsika ny zavatra vita zany a reny foto-drafitrasa maro isan-karazany reny zay zany mba angatahana amponina ary angatahana ny fokotany ny filopokotany zany a mba koa anara-maso fa sy hoe hipetraka any amin'ny barao fotsiny de tangy vola amin'ny olona any a nanao zavatra hafa amin'ny olona satria be da be nareo sy fokotany eo anan'ny olona lakakay zany ao anatin'izay fa dia maiza miaina fa de ny toerana fandalovana fa be da be fitarana azo ny voaka indrindra fa eny Ambohimanarina amin'ny fokotany maromaro a ataony ny filopokotany faniry ao anatin'izay indrindra moa zany a amin'ity hoavy ity ny fifidianana de efa mampitandrina zay so de Ambohimanarina no zavatra hafahafa efa mipetrapetraka daholo eo faniry ny stratégie rehetra ho fanara-maso ataony ny fokon'olona sy ny atoko a zay misy zany a mba ahafahana tena hoe mba madio zany a mba tsy zavatra hafahafa zany a zany fifidianana izany ka eto zany a dia makasitraka an'ireny mpiara-miasa rehetra reny a tamin'ny hery moa za de hitanao teto a fa ny zay ny asa zay natao zany a de reny nakany tsara reny a nanetsa ny hiaraka tamin'ireo atatsaha nanampy fitaovana nanampy ara-bola ary mijoboka mihitsy ny tena zany a tao anatin'le izy ary eto faniry dia misy any sombavombahoaka sasany a zay miteny hoe sombavombahoaka ve mba député de Madagasikara ihany ve a dia ho anetsaha iroboka fotaka iroboka analatsahatsikafona fa hoe tsy mamiasy noho ny le asana député de azafady monsieur le député zay ny tena an'izay a fa nisy ny teny a fa za de miaraka amin'ny vahoaka ary ny fanetretenako dia asiwako foana ary za dia olona mivahoaka miaraka amin'ny vahoaka tsy maintsy miaraka amin'ny tatsaha tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka madinika tsy maintsy misina miaraka amin'ny vahoaka fa za ndray de tsy any ambonimbony tena zany a tahaka anareo a ao anatin'izay zay zany ny efa fiainako dia tsy asiako sakana mihitsy amiko sy ny vahoaka zany a ao anatin'izay tsy aritindry faniry a feo eny maty zany dia tsy maintsy valiana zany a ao anatin'izay a fa na iza faly na iza tsy faly dia itodsoa ny re mampandry na député izy na tsy député izy fa na inona toerana misy azy dia tsy miova ny comportementny fa de misy na mivahoaka trano izy a miaraka amin'ny vahoaka ary tsy manavakavaka na izy na iza fa de mitondra ny anjara brikiny na iza misy amin'ny vahoaka na ny tsaha izy na ny tanàna izy na izy na iza iny ary mazavy zay ary voaraintsika ihany ko zany a lay endriky ny asa zay tanterahany solombavambahoaka na ho an'ny tenany manokana arak'izay eo an-tanana na ny fiara-miasa amin'ny siady zay tanterahana miaraka amin'izay hoe voavolavola ny volam-panjakana isa taona izay
kansolombamboaka no mitantana azy na amin'ny alalan'le mpiara-miombonatoka tahaka ny hoe AFD no nresahana tamintsika teo. Ny AFD dia anisany miasa amina fotodrafitrasa maro manerana ny nosy izany ary indrindraindrindra moa amin'ireny lalankely samy hafa ireny. Iverina amin'izay tsika amin'ny zava-misy aina amin'ny firenena député Todsoa alohan'ny tena hiderantsika amin'ny tiadevitra ray ity dia mangataka amin'ny namana teknisiany tsika hiresaka ny zava-misy ara-tsosialy tery Pasika Andotapenaka Omaly satria ny sarety efatra zany voatondro fa nitondra ranontany ny sakanan'ny polisy munisipaly ary nentin'izy ireo nanaraka azy ireo zany ny sarety rehefa nisakanana niteraka fahasorenana ho an'ireo mpitondra sarety zany ho an'ny olona zay nanatry maso ihany koa ka nisy zany fandrarahana zany ranontany zany tamin'ny lalana ary tsy vitan'izay fa nisy ny fahatapahan-dalana nandritry ny ora vitsivitsy tena toerana. Zay aloha no arahantsika ny élément mahakasika an'izay de miverina ato amin'ny député Todsoa tsika satria raha ara-tsosialy reny mpandinika fiarahamonina mpahay fiarahamonina ndre matosolombamboaka dia hifampiresahantsika ny trangan-javatra tahaka ireny. Ndao Arafaly. Tokony ho tamin'ny rayora atoandro teo no raikitra ny fifanjevona teo amin'ny polisy munisipaly sy ireo mpitarika sarety mpivarotra ranontany tetsy 67 hectara Ratsio. Tsy nahafaly ireo namany ny nahatrara ny polisy ity sarety iray ity ka izay no nitarika ny savorovoro. Le sarety nijanona teto sisiny teto dia tamy avany le misy famadihana avany ambony avany dia nijanona kely teto aloha zay ny andeha ho any Antsimany apetraka ery Antsimery le tany dia tamy avany le municipal hoe ahoana reto sarety lisany reto dia zay moa tsy nitelo hoe vazatra le hoe alain'ireny foana le sarety dia le izy nefa tsy omeny raha tsy lazainy fa hoe mba andalana tsy omeny le izy raha tsy efatretsy ny alainy aminay dia tsy hitana izy atao ana dia hoe lora nga ho lasany any dia lasany any izy dia mba nitevy dia izy koa tsy mitevy vola hoe mena roa hetsy rangahy ianao dia aloha hijanona eo le izy zany ary vola mbola samborona dia tsy nety izy tsy nety le komisery dia lasany any izy dia zay natonga nanao joga tsy hoe zay dia hijanona le commissaire mihitsy ny tena makaly izy fa le municipal le amina tsy dia samanana baikoa le commissaire raha live daholo reto tsy hitatakanta tsy hitanay zay velomana fa io tokorana le rano dia lalankely sy trano zany tokoranay trano sy lalankely zany satria mahafantatray amin'le radio sy ny télé hoe tsy azo tokorana ny rano zay mahatonga anay makatany mba hivelomanay zany satria zay tsy manana asa zay tsy manana antonasa nefa alainay kely izy tsy mino fanazavana nefa tonga dia manao bêtise fotsiny izy dia mba tezitra moa zany ny fokon'olona fa tsy zay menitarika sarety tsy naninona anazy fa ny mpandalo sy ny mpivarotra amoron-dalana no nitoraka anazy. Tapaka nandritra ny ora iray teo ny fifamoivoizana vokatra izany ny fanenjehana ireo heverina fa tomponantoka sy mihevitra ny anohy fitokonana sy ny fanakanan-dalana. Tsara trany ny manamarika fa efa nisy ny lalàna nolaniny ireo mpanolotsaina ny tanàna ny amin'ny tsy fahafahana manototra tany na ramble eto Antananarivo. Teo ihany koa ny famerana ny ora azahoan'ny sarety mivezivezy izay noferana amin'ny maraina sy ariva ihany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Io izay toa tazana fa adino ny mpitantana ny tanàna ny fampatsahivana azy amin'ny vahoaka. Iny ny fampitinana tsara izay nentin'ny mpanao gazetintsika Germain Menjanahary nidina tena toerana nanao ny fandrakofana zany ny vaovao tetsy Pasika Andotapenaka. Zavatra tsy de tena hoe goavambe raha eo amin'ny tontolon'ny vaovao le izy fa nahazo sehatra goavana le izy satria vokatra le hoe amin'ny lafiny ray dia le tsy fahaizana mifampitsinjo sy mifampiresaka tsony eny anivon'ny fiarahamonina satria zavatra azo nosoroina ny fampiresahana tsotra ny amina trangan-javatra ohatrany kanefa atsika rehefa miaino amin'ilay mpitarika sarety dia mampahonena mieritreritra ny hoe tsy manana asa zay inona ary ny ataonay ary miezaka zay ny amin'ny hoe mba zay zavatra azo tomina no tomina dia afindra amina toerana le izy zany. Lalàna moa apetraka foana hoe lalàna kanefa lalàna io ndraindray rehefa tiana hamehezana ny madinika dia avoaka le lalàna fa raha io lalàna io no hoe ndeha hamehezana ny lehibe na ndeha hanaovana fanakanana ny lehibe manao fantikan-dalàna dia tsy mare izany resaka lalàna zany ianao fa ety amin'ny vahoaka madinika sy ireo vahoaka zay mitady isan'andro no apetraka foana le hoe état de droit fanjakana tan-dalàna Madagasikara.
de mampalahelo koa marety io ny amin'ny hoe misy fitakim-bola be meopapana efa tretsy 400 000 ariary tao anatin'ny ty raharaha ty nefa de tsy vola be de manahoana akory any no azo nireo mpitarika sarety de tonga tany amin'ny hoe roetsy ny tanay ary volan'indramony zany ao anatin' zao fahasariana zao misy tanora pikarama malagasy mbola misy mitsetsitra ohatran'izany ihany ary ahitana trangy ohatrandreny de nefarany tonga hatramina fitohanana de fifandonana eny anivon'ny fiarahamonina mahafantatra bebe koa ny lafo ny ara-tsaina mandrindra zany sy mety hoeton'izany no anton'izany ary mahatonga izany ary ny impactan'izany ary no mety hiendrika zany amina endrika fitantanam-panjakana mihitsy amin'ny akabeny nisy olo mamoaka todsoa Andriamampandra amin'ny maha hoe sosiology azy de mba tsara ngamba nitondrana zay adevitra zay député Todsoa. Ya marina zay afaniry fa alohan'ny idirako am'izay koa dia misy trangany dravara zany a zay anaovako antso ho an'ny tompona andraikitra ho an'ny apipa ny commune urbaine Tananarivo ny ministera voakasika ny fanajariana ny tany ny afambolena le fefolo eo amin'ny ranony kiopo iny zany a de efa mitady iotsaka am'izao fotoana zao efa misy apahana zany a miotsaka faniry am'izao fotoana zao de manao antso avo aho io amborotry manjaka io zany a eo amin'le akaiky ny ara-malagasy rehetra iny zany a de efa mitady iotsaka ny fefolo zany a amin'iny ranony kiopo iny satria ny ampitany io nge de efa anosy be zay vola efa mbo manariny de manao antso ava zany a fa rehefa tonga ny fahavaratra dia tonga de tena difotra ny ranodolo ndray ny tambary le makibetsy mitatratra rehetra tonga hatrany ambodimita sy maro isan-karazany iny zany zay a ka dia manao antso ava zany ho an'ny tompona andraikitra zany a fa dia ho raharaha be raha ohatra hoe iny fefoloa raha ny kiopo iny zany a ka ho avy ny fahavaratra zany a de ho divotry ny rano daholo iny didiky rehetra iny zany a mahazo any ambotry manjaka sy anosy be zay vola sy ambodimita sy maro isan-karazany iny a ka tokony andraindraikitra ao anatin'izay eo koa ny canal zany a ny C3 iny avaty Andraharo sy ny rehetrarehetra sy ambodiady rehetra iny koa zany a de atsetsana am'izao fotoana zao a faniry zany a be da be zany a no tambary tsetsana am'izao a ary misy zany a tonga de ny rano zany a kadibotra am'bibe zany ny canal dia tsy ny fisokafan'ny rano zany a tsy misimisy zany a zay fisokafan'ny rano a mba ivoan'ny rano tsara sy ny idiran'ny rano zay zany a de manao antso avokoa zany a ho an'ny apipa sy ny ministera mba hijery fa ny olona eny aminay a sy ny manodidina rehetra na tany rivoka de mbola mamboly vary daholo ao anatin'izay de tsara mba hojerevana zay a ny fidiran'ny rano sy ny fivoahan'ny rano amin'ny vavarano zay naovako antso foana ary zay nke faniry mahatonga ny tenako mihitsy midina aveo manampy a de manao an'le asa de maharary ny fony sasany rehefa tao le izy ko nareo tsy miasa tsy mandray andraikitra ako marina fa tsy asako nke zany tsy asana député fa matoa manao antso avo ka tsy midina nareo de tsy maintsy manampy azy zay vitako zany a amin'ny mpiarabely lamiko ao anatin'izy ka de manao antso avo zany a am'izay fa so ndray efa tena difotra le izy na de efa menimena ny katsa de hidina an-dalambe indray ny olona aminatin'le sala am'le maly de zay vao ikorapaka indray nareo zany a amono afo ao anatin'izay de eo any koa be da be koa zany ny olona amin'ny rano be any Amamamba eny ateroky iny faniry misy raha mita nampopoanao de misy rano be zany eo a Amamamba moa zany ny fiantso azy a dia le rano be zany dia be da be ny olona zay niteny tamiko hoe monsieur le député a to tsy azo anasana tômôbila ntsony eo a tsy mahazo anjonoana ntsony eo a fa ahoana fifanasiana fefy mihitsy zany eo a fa ahoana de ananadiady moa tenako a ary ndray antso mivantana ny monsieur le maire mihitsy ako maire na teroka zany a hoe ahoana ny afandehan'izy ity fa be da be ny olona menimenina zany a mba te anasany tômôbila izy mba te anjony izy mba te hitsangatsangana kely izy mba te anina amin'eo a raha ny Amamamba io zany a dia ny valy moa zany a meny ny andriamatoa gaben'ny tanàna zany a dia ka nataony io zany a mba ho fiompiana trondro no atao zany a dia raisin'ny commune Antanana mbo fanampiana ireo fikambanany mpanarato zany a eny amin'ny faritra
ateroka zany zay misy any aminay iny. Ny ateroka masy de misy apahany fanira ty kambomanara mbo anatin'ny faritra ateroka sy ny ambodratrimo. Sahala amin'ny hoe iny Varatana, Nambotomita, Ndrame, Nambodro, Ambatolampy zao mbola ao anatin'ny ateroka, nefa Ivato sy ny Ambobao iny koa nefa mbola faritra ateroka daholo ny Ambojanahary iny. Dia zay zany no valiny hoe mbo fanampiana zany reo fikambanany Ampanarato, dia nanampy zany ny commune mba ho fanjonona zany ao anatin'io dia zay volazo amin'io zany de fanampiana an'ireo Ampanarato rehetra zany eny amin'ny faritra ateroka iny. Zay zany ny kavaly teny azo avy amin'ny tompona andraikitra voalohany ny ben'ny tanàna zay namaly ny fanontaniako zany zay napetrako taminy de zay zany moa ny valiteniny fa de ho hitantsika ihany zany ny toyany ny manaraka zany zay afaka atao fa zay zany aloha ny regroupement zay natao zay afana zany manazava ho an'ny vahoaka. Hiditra am'le teo zany misitsika faniry tena enjana be le maliny hoe tsy napozin'ny zao fanjakana zao sy ny commune urbaine Antananarivo fa mieritreritra ry zareo hoe olona madiniky reto mpitondra sarety reto de zay tiany nanaovana azy. Kanjo rehefa natao zany zay jadony zay de hitatsika ny akony hoe olona ve asa nge ny asany hoe nge de davina an'io faniry ny endren'olona reny mba mitondra fasika kely izy briky kely izy ao anatin'le izy ve de ahoana ary no le olona ndray no asianao mandoa efatretry ao anatin'le izy ny anina an'io ary tseta zara fa mahazo 5,000 ny reny faniry 9,000 isan'andro de reny feny no enjehana sisazina ao anatin'le izy. Fa aiza le volamena firikilao alefanareo narena kibony tany alefanareo ao atsokosoko ny fanodikodoana vola mpanjakana zay atao de avelavela am'izao fotsiny reny fa ny olona vahoaka madinika aty zany zay mba miasa amin'ny atsembohany de atao salamreny reny zany de ataratra hita hoe ny olona zany zao de efa sa mamaly ny mpitondra sy ny mpitatana sy ny tompona andraikitra. Raha ny sakana polisy municipal zany tao anatin'le izy de mba taitra koa ny mpitarika sarety ary jereo fandrohatra zareo ary tsy zareo ihany fa raha ny jerytsika de ny mpivarotra rehetra eny amoron-dalana ny mpandeha tongotra ny mpandeha bus mitondra tomobile de nanampy daholo zany ary nrotsaka an-dalambe nanampy reo mpitondra sarety reo. Reny zany dia firaisankina mahafinaritra amin'ny vahoaka aseho. Reny zany de efa hita hoe tsy matokontsony ny mpitondra sy ny mpitantana ny vahoaka ary reny dia fahadsoana goavana nataon'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo sy ny mpiara-miasa aminy ny zavatra tahaka ireny. Maninona aloha raha mba mifampiresaka tsara de fandaminana no atao fa tsy tonga de didiny be sandry no ataonao anatin'le izy de olona madinika ary ve de anapohanao lacrymogène ny mpangalatra ary tsy enjehanao ny dahalo ary tsy hita zay ataonareo am'le izy de olona zany miasa amin'ny atsembohana zany natao tahaka reny. Reny zany de ataratra faniry hoe afaka vakinao am'reny zany le izy hoe efa tena mijoro ny vahoaka sa mamaly ny vahoaka mirotsaka an-dalambe ny vahoaka tsy nanaiky lembenana zany tao anatin'ireny. Io zany de efa nomboka sady efa misy degré ansady zao le zavatra hoe ny vahoaka zany zao efa mitsotra efa sa mamaly rehefa tsy miraratsony na mpitandro ny filaminana izy nanaisa zany fa tonga de mirotsaka ny vahoaka ary jerevonge fa anisan'ny ny filopirenena nge sy ny ben'ny tanàna sy ny fitondrana nogogain'ny olona tao reny zany de taratra hoe mitody damosina am'izao fitondrana zao ny vahoaka ary te hitrotra ary te hitrotra ny olona ary tena tehitra ny olona zany tao anatin'ireny. Reny zany de taratra hoe efa tsy matokontsony ny mpitondra ny olona ary tena hoe leo ny olona ary tehitra ny olona am'izao fitondrana zao tehitra ny olona ny jirama de tapaka lava ny jiro ny rano ny tsofandrimpahalemana ny gazoal ny solika ny essence mitapoka rano taiza nisan'izany tao anatin'ny 10 taona tena ienjana ny vidim-piainana miakatra ny ofatrano miakatra ny tatsaha
tsy jerena ao anatin'le izy ny fahefa mividy ambany de ambany zany am'izao fotoana zao tsy zavatra ika mandeha tsonga zao e any amin'ny hôpitaly ianao ny fanafody ohatriny no fidiana ny fanabeazana tsy mandeha amin'ny laoniny tsisy zavatra mandeha mihitsy zany tsisy fambantrona vanina tsisy zavatra mba hoe mba hita taratra zany a hoe miova ny farim-piainan'ny vahoaka fa vao maika tena hoe midina ary vao maika mitsitongana ny fiainan'ny olona ao anatin'izy de rariny zany ny olona amin'ireny reny zany de taratra hita rafana hoe tsy matoko tsony ny mpitondra ny olona tezitra amin'ny mpitondra ny olona ka vao mikitikitika ny mpiaramonina aminy ianao na namany ianao na ny fianakaviana anao de reny hitatsika amin'reny ke misy manana tômôbila be anaty de mivoaka de manampy de tezitra de manampy ny olona mitaingina bus mivoaka daholo a manampy le mpitaingina sarety mpivarotra rehetra mivoaka daholo tezitra ao anatin'le reny zany de tokony atsiaro tena amin'izay ny mpitondra reny zany de siny anankiray amatarana hoe tsy tiany olona tsony ianareo mangidy oditra anareo ny fipetra raisinareo a tsy mandeha am'izay loany ny etrarehetra alain'ny commune am'izao nke efa tsy rariny tsony sy alain'ny afanjakanina faniry efa tena be alika mivovoa avy de akanao etra ny etratrano misonitra ohatrinina am'izao tena tsy rariny a ny varotra amoron-dalana aiza hoe mena fivarotana tsara daholo nareo rehefa eto zay aiza zany de eto zany de efa mitenana anareo tsy hoe mpitondra sarety akory ny olona de sebatsibainareo ny zony ny asina amin'ny maha olona azy mana maizy azy reny olo reny olombelona tahaka atsika reny momeo-lanja reny olo reny na de mpitondra kalesa ary le olona na de mpitondra sarety ary le olona na mpivarotra sarbo ary le olona tsy misy asa raty zany fa aza tao an'ireny izy fa manjary reny de fa makany amin'ny atao hoe fipoahana ara-tsosialy na explosion sociale efa misy degré makany io ary io tsy apozina faniry de tonga de hitsotra daholo am'izay ny vohoaka rehetra ao anatin'izay reny zany de efa hitarafana sady hoe misinina hoe ho avy ka tsy ho ela de hitsotra daholo am'izay amin'ny tsy napozina ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka le izy ao anatin'le hoe tsy fahampian'le fifandraisana ihany koa sy ny serasera sy le didijatona miainga amina sehatra maro samihafa gaga ihany ny tena nahita fa niokevitra ny tanàna Tananarivony amin'ny miady amina resaka ramble sy ny sisa de miverina amin'ny tenin'ny député manoloana zany hoe mbola misy ady zafady indrindra ambonimboniny zany azon'ny fanjakana atao raha tena iady izy ho am'ty tombontsoany ty Madagasikara ity anisan'izany ny resaka famerenana volamena anisan'izany ny ady amin'ny kolokolo indrindrandrindra fanodikodonam-bola mpanjakana 51 milliards d'ariary no nambarany teo anivon'ny inspection générale de l'État zany hitan'ireo inspecteur d'État pitsirika ny fikirakirana ny vola mpanjakana Andriamatoa Solomamoaka Toditsoa Andriamampandry io izy io nambarany gazety io de le izy dia tsy hoe nandritry ny 5 taona na nandritry ny 3 taona na 2 taona sy tapany fa teo anelanelany janoary sy aogositra 2020 sy 2021 de io ny tazana zany hoe azo atao mandeha lavidavitra kokoa anatin'le fitsiriana atsapan-javatra lehibe zany itony zany no asa lehibe miandro ny fitondram-panjakana sy ireo rehetra mieritreritra zany fa mitazona ny fahefa-panjakana io ary manapolotra amin'ny madinika fa le madinika kely le mitondra trondro kely ho an'ny fianakaviana akana autorisation lay mitarika kely amin'le rantan kely mety tsy faly nareo moa ty an'ty goût de luxe aty ny tanàna Tananarivo ka tsy revirevony zareo le malota lamba kely tsy mitaritarika sarety diovina ny tanàna de mety mahasorena azy le izy de mitady lalàna izy ahafahany manakisaka an'ireny de eo amin'ny resaka ramble de ilambanina am'le vahoaka zany resaka fivarotana amoron-dalana tsy sasa le vahoaka ilambanina fa reo olo reo nge mifototra aminareo daholo reo hoe tao ho tara député Toditsoa reny zany zao vaovao lehibe 51 milliards d'ariary ndray voatondron'izy hoe fa vodikodina ndray matombo siola ny faniry zao etsika maro isan-karazany zao nke ny grevy atsy aro
tsy voalohany karaman'ny olona any amin'ny sekirena orinasa sampanjakana atsy aroa miesika daoly nge zao fadiry ny PAT ny rehetrarehetra ny mpianatra ny volan'ny nanao ny lalana ny fera tsy voaloha daholy matoa miesika ohatra n'izay ny olona matoa mirohatra ny olona eny an-dalambe sy mikakaiky ny olona sy ny menimenina ny olona eny an-dalana rehetra eny sy any atokantrano dia tsy misy ny atao hoe fitoniana ara-tsosialy tsy misy ny atao hoe fitoniana ara-piarahamonina sy apetraky ny fitondrana tsy misy ny atao hoe fitoniana ara-toekarena na stabilité économique eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy misy ny atao hoe stabilité politique eto Madagasikara. Iza no tokony nanao an'izany? Ny mpitondra nge no tokony ametraka an'izany tokony ampisan'izay fitoniana izay mba mandry fahalemehana ny vahoaka malagasy fa zao nge zao hoe miroro-tsaina ny vahoaka mikorota-tsaina ny vahoaka hoe aiza no hanina vao mifoha amin'ny maraina dia aiza no ahitana sakafo mandreto vady aman-janako ny ekolazy ny ofatrano ilahatra rano ny jiro atapaka lava mitataina ny olona tsy salama ny vady ny zanaka ny zoko ny zandriny ray aman-dreny ny fanafody ohatrinona dia mitataina ny olona ary le zo fototra le maha-olona koa ny voasososy amin'le izy dia normal rehefa mikitika ny fiarahamonina aminy ianao amin'ny asa zay ataony ampahamarinana dia mirohatra ny vahoaka zany manohana an'izay ary miara-dia amin'izay maneho an'izay tsy fahafaliana izay reny zany dia tsy mampisy an'le fitoniana zay nresahako teo le hoe stabilité na apaisement zany zay tokony asan'ny fitondrana nanao an'izay ampinao n'ity soliky ty ndraiky mitapoka ty efa ampiakarinao ohatrinona ny vidina soliky amin'izao fotoana zao dia mbola tapohanao rano any izy natao zao zany tompoko dia anjaran'ny mpitondra ny fitondrana ny ministera ny mandamina an'izany misy no hay masina eo tokony andamina an'izany fa tsy station ny tompona gérant station ny essence no gadrainao ao anatin'le izy nareo no tompona andraikitra dia raiso ny andraikitra fa tena efa tsy rary loatra nataonareo firy zao ny tôbila potika simba amin'izao fotoana zao zany noho ny zavatra ataonareo zany ao anatin'izay rehetra izay ka ny zavatra tahaka ireny zany dia zavatra tsy fanao mamofady eto amin'ny tany sy ny firenena eto zao tsika dia miresaka indray zao tsika ary isan-kerinandro dia tsy maintsy misy scandale foana zany ny hita ao anatin'le izy dia io 51 milliards d'ariary vola be tsy tokony sofrona zany ny kolikoly ny détournement fanodikodolona volona mpanjakana zay ataon'ny mpitondra anatin'izao ary ny izy eo ny inspecteur général d'État mihitsy no mijery an'izany zany misy ny inspecteur d'État reo dia manao ny asany manao ny inspection izy dia reny zany no navoaka hoe misy vola be zany voahodikodina eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana zao dia jereo nke olona manodikodina nareo manodikodina firy milliards d'ariary ary tsy atao inona fa ny olona mba mitondra tany sy brikeria dia azo ny antsotsay andre matoby be ny tanàna hitodika aminao manokana tompoko ianao miteny fa hoe anaovana ramble sy maro isan-karazana tadio fa ny mpiara-miasa aminao ange fantatray daholo nge zany misy tatotra tonga aty aminay ny be ny tanàna lefao ao sy ny italia aminao ny tena manao aferana ramble andre matoby be ny tanàna rehefa nitenen'ny mpanotsana ny tanàna sy ny tenenay teto zany misy bibeta be ny olona afaka hitsangana ao anatin'izany ary ny camion letale ao aminao ihany sy ny mpiara-miasa aminao no mitafitra an'le izy dia maka firy milliards centaine de millions farafakely ny mpiara-miasa aminao ao anatin'le izy tokony ho fantatrao zany fa nareo amin'ny commune ihany ary misy mpanakina tampoka mihitsy ny mpampiasa amin'ny commune ny directeur miakatra ao sy betana lefitra ao anatin'izay zany zany dia mila rana ary tsy hamelantsika zany nareo commune efa tsy miasa ny sordira ny kiketsy ireo misavovona takin'inona ny kanalina ny kiketsy ireo tsy atsina takin'inona ny fandaminana ny tsena ny kiketsy ireo akotonareo daholo ny tsena mivarotra ailikilikareo ny etra ataonareo jereo nge
de jereo lay zany zao anatin'le izy nareo ny tena nampamparoana fiara amin'io resaka ramble io de olona rindray de tsy de nareo ve de tsy mba toana ve ny fonareo mahita hoe praitan-drazana amintsika tena niatsy-amboana takan'inona manosika n'iny sarety kely iny tena hoe amelomana ny vady de manjanaka miasa daholo ny saina amin'ny teny manay de efa miasa de tsy tahotra tsena nareo maka efatretra amin'ny sarety ray maka nareo vola zany le olona ao anatin'izy mba misy todiny ny zavatra mba mandiny tena ry mpitondra ry bentana tany vreny-vohatra sy ny mpiara-miasa aminy anody aminareo zao zavatra ataonareo zao efa io efa sany vahoaka io efa mirohatra ny vahoaka io fa ho avy amin'ny tsinam-pozana ny zavatra ataonareo ka ty zany dia eto zany dia miantso ny olona rehetra ary tya dia aseho atsika faniry ampalalatsika ny comité international ny détournement misy tahaka izao fa tsy sika eto ihany firy détournement zay ranga ny écran plat ny panier garni ny bonbon society ny volamena maro isan-karazany ny SMC ny boîte de rose izy menakavy ihany matoa misy reny volamena sy ny vatosoa maro isan-karazany sy détournement maro isan-karazany reny tsy ny vahoaka madinika no afaka fitan'izany fa nareo ao amin'ny fitondranao no complice manao an'izay ahafahana manodina reny arena kibony tany reny tena zay fa ny mpitondra sarety indray sy ny mpivarotranana nanodina an'io 51 milliards d'ariary io eto ary faniry tsy misy trony zany contrôle zany tena baranahany ary tsisy fitondrana tena hoe kaboraraka sy baranahany sana am'izao fitondrana zao tsisy misy zany le hoe faiza mitatana aiza le bonne gouvernance ny dikan'izany faniry tena izao ireo olona mpitondra ireo mpitondra trany amin'ny faratapony membre gouvernement reo ny mpitatana reo ny SG ny DG ny tafiny dire tsy nanao an'izany hoe administration publique zany tsy nianatra an'izany gestion publique zany za faniry na efa nanana ny maripaizana doctorary mbola nianatra eny nanaka diplôme natao hoe gestion publique roa taona nanaovako an'izay nianatra fotsiny amin'ny hoe fitatana mpanjakana io tsy adalakory ny olona nianatra tompoko anao an'izay fa nareo sady efa tsy nianatra ny lisy tsotso mahay ny lisy no mbola manodikodiny mbola mpanjakana ihany tena efa tsy rariny kely zany vahoaka efa tena mihinany tsy fihinana efa miasa andro aman'alina mitoto tany ary tena hoe tena mitrongo vohomana mitoto tany mitarika tany zay hitantsika maly iny amin'ny sosantsetsy andota-penakeny tsy zay de sasinareo de sarety ve faniry io mba firomany olona de alaina kery ndraiza le saretrale olona de inona zany ny iasan'le olona ary mbola angalana vola be ao anatin' izy nge tsy resaka hoe ramble sauvage fa le toetsaina le toetsaina nefa izy ny mpanao ramble a manana proof am'zany zay andreo matoa bentanana tanina vreny vohatra bentana fa hoe mbola ilatsaka be ny tanàna sao de mieritreritra ny angalabaty eto tanina vreny vohatra eto tsy aty lala tsy aty ny lalana informatisy daholo ny eto ary oarahana tsy hafa mihetsika eo reo ary zay tratra de efa mitena zay efa de niteny sady zay efa nandefitra ny vahoaka hatramin'izay amin'ny safidy sy ny zavatra atao efa tena tsy rariny tsony tena hoe efa tsatsoa za zany ry vahoaka za manokana mino nisy olo momba vahoaka namana ny fanoerana ny atoko tima de miaro ny vahoaka madinika ary zay de iady ho amin'ny tsy rariny ary manohana anareo atrany amin'ny fijoroanareo amin'ny marina de ohatra zany kokoa zao andresaka cybercriminalité le faniry de reny ve de amorona zao akangatsika manorana de any daholo de olona tsy manao nininina ry de any no taviny nakatraina io 51 milliards d'ariary zao io tonga de gadrao ny olona nanao an'izay tsy hoetsy zany ka sa nareo amenakaviny no anao an'izay de ambamoarinao daholo izy fanambaran'izy eo hoe tena manahirana ao anatin'ny gouvernementa ao ihany isa misy maromaro le izy tena maro eny anevon'ny commune ny région
andao nke le fanonotiko-donana ataonreo ry faniry ny région bahatra rehefa daholo reo faritra reo ngefa tsisy madio reo e zavatra fafa daholo zany a no atao anatin'izay fa amin'ny vahoaka ty fomba manao zavatra kely de marary ny ainy de tsy afaka misy mivelatra zany le vahoaka hiasa ho anazy nefa tsy mangatatra nke reo ka vahoaka reo e raha tianareo ny olona tsy varotranana raha tianareo le vahoaka tsy tarika sarety hitondra tany na hitondra briky miasa maritra ary ny olona e ny asa tsisy asa maritra zany a ataonareo tsisy misy zany hoe création d'emploi ataony zao fitondrana zao tsy hainareo zany hoe manamora ny asa zay atao zany a ho an'ny vahoaka tsy ataonareo asio tena hoe asa famokarana any zay rehefa nytitsika teto faniry ataovy any amin'ny tena asa famokarana ny lara-pahamehana asio usine reny industrie ho famokarana eto Madagasikara de mba rehefa miasa ny olona de rehefa mitombo koa ny famokarana de mitombo ny PIB zay nresantsika tamin'ny hery ny ao anatin'le izy de miteraka angireny a ny fiarikarenan'ny olona de miakatra ao anatin'le izy e de milamina ny olona de manao investissement am'izay anao avy eo zany de mandrosika ny firenentsika ao anatin'izay impiry zay tsy mahay mijery lara-pahamehana nareo efa nitenenina nareo asa famokarana amin'ny asa famokarana atao fa mbola tsy any am'izany hoe kianja manara-penitra zany ny fiainonareo tanàna ao anatin'le izy de miteraka inona ho an'olona zao re kianja be le vita reny zany am'izao firy ny vita inona ny impact économique am'zany zany azon'ny olona am'izao fotoana zao inona ny impact social zany inona ny impact politique azon'zany zay ngery faniry ny tsendry zany hoe mijery an'izay impact zany rehefa hitondra firenena na fiarahamonina de jereo hoe inona ny impact an'zany zany ao anatin'izay inona tsisy fa mbola tsy any lotsika zao fa ny mifototry ny sakafo zao tena mahory ny olona any amin'ny asa zay nge nefa nazavaiko teto foana le pyramide de Maslow reny e zay mahatonga na foana any amin'ny farany manao ny fampianarana foy amin'ny resaka toe-karena management ny fiarahamonina amin'ny fitantanana atoro anareo le izy fa zao nareo zany de io ndray zany misaotra ny IGE ny inspection générale de l'État na sa zany a na maky batsilana hoe misy zavatra détournement ndray zany a am'izao fotoana zao fa nisy tena hoe tena maminatra ary matezitra ny vahoaka efa mitrongo vomana araka ny resahana teo a nefa ry zareo ka aty ambadika fa tsy vitany hoe manondrana antsokisoko de arem-pirenentsika fa sady tena manodina ny volam-panjakana efa tsararina zany rehefa miresaka am'izay ihany ianao hoe aiza no impact économique social am'ireny fotodrafitrasa atsangany atsero reny de zay tokoa rehefa mandinika sy mare indray le colisée moa iny efa eo fotsiny de nijerevan'zay nanao azy eo fa tsisy ninina fa vola lany mitsatoka fotsiny eo de zao indray ry manam-pahaizana ry mihevitra fa tena mahay mampandroso firenena sy ry mpandanga dia trano vola sy manampisondray kitikitihany de misy ray aman-dreny be moa zany na neo hevitra efa nitondrantsika fanadihadiana fa rehefa avy eo tsika mbola iverina ihany fa araroatana maheto any député Toditsoa moa zany a ny amin'ny hoe misy fotodrafitrasa mandeha indray ao androva ao ary tsy mifanaraka an'le tena heritreretina an'le asina mihitsy amin'ny akabeany io le izy io tony kongendraindray atao zay ahafahana manao fotodrafitrasa arak'izay mapetipety andrareo any ambadika tsy fantany hoe inona moa ny tena zava-dehibe amin'ny tontoerana zay manan-tantara zay asokajina ho masina itony de zao mifaneho-kevitra ingazo Henrique Rakotoarisoa ho vakina amintsika eto hoe miala tsiny aminga conservateur moa zany le omaly na le fa tsikiny ny feoany le niaro an'le fananganana an'lay trano vola tsy sany teny tsony le DGCOM fa lay DG Inculture plutôt azafady indrindra fa lay conservateur no teny de zao natao ingazo Henrique Rakotoarisoa le filohan'ny ACC teo aloha miala tsiny aminga conservateur ozy izy sy ireo mpanosika azy fa io kitianareo io de atranokontona tena manotafady tanteraka ny manisy beton anio tsy misy dika ny fepetra iraisa-pirenena eo anoloan'ny hasina
ka anareo sy ny taranakareo mandrakizay ny mitaty ny vesatrio fa tsy ho an'ny ambany lanitra tsy manatsiny. Everitsika fa mba zava-dehibe zay fa niokevitra zay de nysotomintsika député Toditsoa Andriamampandry rehefa mahita an'ilay fanamboarana ery amin'ny rovana Antananarivo amin'izao fotoana zao. Mazava tsara misy le teo anjaranareo sy ny taranakareo no mitato ny vesatrio. Ary betsaka ny olona miresaky zay de mbola tsy ho tonga saina am'zany endao mba hatsarisika ty fa so de mba tena oloza amin'ny tatao mariny ty, oloza amina tambo atsika ty, ny atsika vita ihany fa ny aoriana mba ahoana. Tsara mba hinona feon'ny député Toditsoa manoloana ny tsanganjavatra reny zay mahabe resaka am'izao fotoana zao. Tsy hainy zany faniry, tsy hainy mpitondra am'izao nge zany, tsy hainy ny mitantana ny toekaretsika, tsy hainy ny atao hoe fitantanana mpanjakana, tsy hainy zany hoe ahoana ny fizerena ny rafitry ny fiarahamonina, ary tsy hainy zany hoe inona ny atao hoe kolotsaina mahatsikatsika zany ao anatin'izay. Fa olona tsy nanao mateny reo ho mpitondra no lasa mpitondra tampoka, de rehefa mpitondra tampoka de lasa mananao foana tahaka izao. De tsy gaka tsika hoe misy ny détournement fa mangalatra fotsiny nge no atao anatin'izy de mananao foana. Fa io zany tsy hainy zany hoe kolotsaina. Ny kolotsaina zany nge de maizy anao, mamalagasy anao, ary ny vako zany de hoe ny vako zany de hoe le manao anao, le napetraky ny taolo zay razambe ho atsika, zay tokony ho tandrovona sy ho ajaina zany izany rehetra zany. Zay mahatonga atsika rehefa misy vaky atao na misy trano na dia tsy azoko tiany iny, fa raha amboarinao iny de tsy maintsy atao mitovitovy an'iny ao. Ary rehefa anao an'izay anao tsy anao sy ny lobe anao no atao amin'ny kolotsaina no kolotsaina azy de tsy maintsy atsoina daholy reo ray aman-dreny lehibe sy reo rehetra voakasika, reo rehetra voakasika zany ao anatin'izay. Zany nge malagasitsika fanomezana asina reo ray aman-dreny be sy napetraky ny razantsika zay lova ho any ny taranakitsika zany. De ohatra zany ty trano vola sy ny amanampy ty zany zay teny io nge na io kolizio io nge fa be da be nge ny taranaky ny mpanjaka zay tsy nakatohany io ary zavatra atao tahaka izao kitikitihana tahaka izao de mamoafaty ny zavatra tahaka izao de aiza zao le kolize zay tenena hoe rehefa vita io de misy touriste be da be hoe de vola ho an'ny malagasy de aiza firy ny olona moakena am'izao de aiza nefa firy milala lany tao zany tao anatin'izay. Ka io raha tiatsika ny androso de tsy maintsy tandrovony zay mahatsika zay, le kolotsaina mahamalagasy atsika zay nge mahatonga atsika tsy mandroso am'izao fotoana zao anisany tsy mampandroso atsika zany. Jerevony any Chine, any Japon matoa mandroso ny olona de nitandro zany hoe kolotsaina masinoa azy zany, majaponais azy zany. Iny tsy itovizany amin'ny firenena maneran-tany iny ary ajainy iny ary tena hoe zany sotoavina le kolotsaina nge de misy an'le hoe sotoaviny iny le valeur anao iny. Ka rehefa tsy asianao asiny le sotoavinao le kolotsainanao de ataon'ny olona tsinitsininy anao de zay mahatonga atsika hoe tsy asian'ny olona fireneny dehibe na ny afrikana asiny tsontsika satria nahoana itsika ary tsy manaja ny mahatsikatsika nge, tsy manaja le vakoka atsika, tsy manaja mamalagasy atsika de tsisy vidiny tsony zany anao de mitonga de mitsofoka ny mondialisation, ny globalisation, mifanotolotoloana zany mitsofoka de asimba tanteraka le culture anao, le kolotsaina anao zany anatin'le izy. Misy an'le hoe déculturation zany na acculturation zany hoe fampitehany le kolotsaina anao, nefa iny kolotsainanao iny ahafahanao toetsainao ahafahanao mitaratra amin'ny maizy anao, ianao ihany ny malala iny hoe ianao samy anao ihany. Iny le hoe sotoavina ny fihavanana, fiam-pihavanana amin'ny samy malagasy, iny le mampifamatotra atsika. Ka rehefa tsy tsika ny tandro an'izay de tsisy ny firaisan-kina zany ao anatin'izay, tsisy ny fiaraha-misalaha. Nefa ianao raha hampandroso ny fiarahamonina sy ny firenena de tsy maintsy misy anao zay sotoavina mampifandray zay, le firaisan-kiny zay zany no tokony vovetesitsika sy aseho atsika. Fa tsika tsy afaka ny olona rery mihitsy tokony tsy resaka fampandrosoana zany mihitsy tsika
raha tsy misy zay fiaraha-misalasy sy firaisan-kina-tsika zay a sy misy zay kolotsaina mahamalagasy atsika zay fa rehefa tsy mipetraka ntsony mahamalagasy atsika ny kolotsaintsika de atsarovy fa tsisy tsony zany atao hoe développement zany na fampandrosoana ny firenena anankiray zany fa ny fampandrosoana ny firenena anankiray aloha de atsarovy fa le kolotsaina ao aminao aloha no asianao ajany no apetraka ao ho an'ny fiarahamonina anao a sy ny firenenanao hoe ity zao ny kolotsaina atsika zao no sotoavina atsika de tsy maintsy raha tsika daholo zany a zao fiabiavanana misy eto amintsika dia ino mahaenao anao fa raha ny hafa ny alainao tahaka raha ny kolotsaina ny hafa no alainao tahaka na ny kolotsaina avany ny komorianina no alainao tahaka na avany Kenya no alainao tahaka na avany Japon no alainao tahaka na ny frantsay no alainao tahaka eto de tsy ho amerikanina noviana mihitsy ianao tsy ho frantsay noviana mihitsy ianao tsy ho komorianina noviana mihitsy ianao a fa de zay le sima zany le mainao anao a de tsy magaka raha nzakan'ny vahiny ohatr' zao a le firenetsika de songa zao de vahiny daholo izy tsy makala vahiny korytsika fa le fampitehan'ny kolotsaina zay faniry le misy an'le déculturation sy acculturation zay izay no mahatonga ny vazaha am'izay a manjaka eto amintsika daholo ny frantsay ny pakistanais ny karana maro isan-karazana de izy no manjaka na resaka orinasy io na resaka varotra io na fandrarana io fa ny gasy zany a zay mba misy mitraka ao anatin'le izy dia tampenana vava dia tsy afaka manao an'le izy fa ny vazaha daholo a lasa manjaka anatin'le izy satria nahoana raha manjaka le vazaha efa hitantsika fa tsy mifampiary tsony tsy manana le fihavanana zay tsony tsika le firaisan-kiny zay tsony tsika tsy manaja ny kolotsaintsika tsony isika de ohatsy hoe reto areo izy tsy mifankahazo miady akarona de lasa ry zareo ndray zany avy eo a no manao no manjaka ary izy no mitantana ny toekarentsika izy no mandidy atsika izy no lasa manao ny kolotsainy indray a no de davy no arahantsika zany a ao anatin'izay de zay zany a no tiana tenenina hoe mamofady io zavatra ataonareo io a ary ny alahelon'ny olona ny alahelon'ny razantsika ny alahelon'ny olona am'izao fotoana zao zany a dia tsy ho zakanareo zany ka hoy zay hoe aza kitikitihana le izy no vakiko zany ary pirenena zany a alora nga tsy anaovana zavatra hafa na nanaovana bizina le izy a fa aloha mba ajaina sy olalaina zany kolotsaina mamalagazy i moa le hoe atsipo ny tady ena tandroky ny omby atsipo ny teny eny ampony mahalala raha mbola azo torohekevitra raha tsy azo torohekevitra moa anjaranjareo zay fa de afatra lehibe iny hoe anjaranareo mitato ny vokany a anjaranareo tokoa le izy satria nikitika ny tsy fikitika anareo de mihevitreritra fa hoe azonareo atao tokoa manao an'le izy de fa anjaranareo zay ny amin'iny azotsika iverenana iny rehefa ve satria efa namerina an'iny fa alohan'ny teny idirantsika amin'ny TFM na tsotra fo sady mazava député Todsoa nanao fanambarana omaly a ny teo anivon'ny bureau politique ary anisan'izany ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Rina Randriamasinoro mahakasika indrindra ity resaka hoe logiciel ity resaka fifidianana zay voizina be ary tena miasa mafy te hiketrika ny misy le fanjakana hoe ny atsika de ataontsika zay atotosan'le fifidianana iverenantsika eo de manao ny fomba ny motera rehetrarehetra izy mamelona an'le motera ahafahana ho tonga am'izany de manisinisy lasantsy eo de manasanasa ny letro ny ekoroa efa arafesiny eo izy de mamerimerina an'le culasy efa may izy de mijery an'le sopape efa somary efa tsy milaminmatsony iny ohatra zany ny ataony am'izao fotoana zao fa tsy meny ny hafa mihitsy izy hoe amboary tanteraka io de ndao iova tanteraka amin'ny fomba fandrafetana an'ireo piesipiesy zay alamindaminareo reo na averimberinareo na renovenareo reo le izy ndao hoe no tsika ny fanazava-kevitra nentin'ny secrétaire général ny atoko tiako Madagasikara de verina atao amin'ny député Todsoa tsika mba hitondra fanazavana amitsika mahakasika indrindra nyty tontolo mpifidianana ity farany amaranantsika azy ny TFM zany na itsy ary tsy nitsitsy fitenenana ny secrétaire général ny antoko tim nanoloana ireo mpikambany isyny androany
teo ny fametrahany fanamariana mikasika ity logiciel izay lazaina fa vaovao ity. Raha ny fantatra mantsy dia efa nampiasaina tamin'ny fanisana mpifidy ny taona 17 ity logiciel izay lazaina iseny fa vaovao ity. Raha mijery sika zany zao a ny plateforme zay ho ampiasainareo na ny logiciel ampiasainareo a logiciel efa nampiasaina tamin'ny 2018 any le izy zany. Inona ny lesika tao anatin'iny 2018 iny a fantatritsika tsara hoe ny doublon miverina tao a triplon a na karapanondro a na anarana miverina zany. Ny bazina fifidianana azahoana fifidianana madio a dia tsy nisy afa-tsy ny lista mazava. Ny olona tokony hifidy tafiditra ao anaty lista mpifidianana ve, ary ny olona efa tsy tokony hifidy a sao dia mbola tavela ao anaty lista mpifidianana na misy doublon na triplon ao. Ny zavatra hita sy tsapa nefa amin'ny fikarakarana zay logiciel ho ampiasaina amin'izao a dia tsy mametraka mihitsy garantie ho an'ny rehetra ny sécurisation an'le données ao anatiny zany. Na ny fanovana an'le données ara tsy hita ny trace zany, tsy ahitana ny traçabilité hoe iza ny nanova an'ity données ity niala taty ka niova tary amin'le efa tafiakatra au niveau national. Somary teknika le izy satria zay tena nanao fandiniana manokana ho an'ity logiciel ampiasaina ity a dia zay ny remarque voalohany hita ao anatin'le izy. Ny faharoa 20 000 eo isan'ny fokotany a maninona no tablette 5 000 ihany no ampiasain'ny CENI zany ao anatin'izay. Fahatelo farany dia ny hoe maninona no tsy misy audit mielo atao an'le logiciel. Isika zany zao etonareo technicien eo anivon'ny CENI manao présentation ny fomba entina mampiditra ny liste ao anatin'ny logiciel zany ny anaran'ny olona, fa tsy afaka mihitsy ve isika satria ny fifampitokisana zava-dehibe mba maka mihitsy sika cabinet international indépendant zany manao audit io logiciel io hoe tena mialohan'ny ampidirana base de données hoe tsisy nininona mihitsy ve tao. Inona ny risque misy champ obligatoire tsy maintsy fenona ve ao anatin'ny champ obligatoire io raha misy doublon anatin'io dia refuser le logiciel avy hatrany. Fa io zany modifiable azo ampiasaina foana na zay ny zavatra nisy teo na doublon na triplon raisin'le logiciel na olona tsy ampytaona raisin'le logiciel foana. No mafisy ny sekretera général ny Antokotiny Matrandy fa tsy hisy fifidianana madio izany eto raha izao zava-misy eo amin'ny CENI ankehitriny io. Da zany eto samy teny mihitsy fa manana olana io CENI io. Ny olana na izy tsy manam-bola isaka hoe na izy tsy manana fahaleovan-tena satria raha ny logiciel nampiasaina ne fantatra inona ny lesika tao anatin'io ary tsy vonona mihitsy ny CENI zany hitondra fivoarana ao anatin'izay satria ny valiteny dia hoe iny efa logiciel efa taloha dia hita ny fay ao anatiny maninona ny misy ny mise à jour raha ohatra logiciel taloha. Tena teneniko raha io logiciel io zany ny ampiasaina ohatrany reny hoe tsika eto Antananarivo mbola ampiasa 2 chevaux amin'izao teknôlôjia zao ka zay ny ataoko hoe manana olana izy fa tsy voavaly olana. Ka zay zany miantso foana ny aty anivon'ny fanoherana hoe andao ifampiresaka ataovy ny concertation nationale tsy adala ny Union Européenne manao an'ireny fanambarana ireny tsy adala ireo filoham-piangonana ireo anivon'ny FFKM miantso hoe asivy ny concertation nationale iresahana satria fantatro zay olana zay. Maninona moa ny 20 000 nisan'ny fokotany maninona ny tablette 5 000 resaka firenena ne no jerena no avy ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka no avy ny vahoaka malagasy dia satria ve manana contrainte na moyen ianao budget dia zay ny lalana hitanao atao aminay le izy zay ny ilaina fampidiniana tsy ny mandeha ny zava-dehibe fa mahafantatra tsara n'le lalana ale. Tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fikonan-doam-pirenena ihany no vahaolana mba azahoana fifidianana madio eto amin'ny firenena ho iatrany ny nambarany. Ny teo anivon'ny CENI izay niaiky fa manana olana rabola tokoa izy ireo amin'ny fikarakarana io fifidianana io. No mafisin'izy ireo ihany koa fa efa logiciel nampiasaina tamin'ny fifidianana ny taona 2014 sy ny taona 2017 ka niatrena ny fifidianana filoham-pirenena miisa 2 izay nahitana alabato sy doublon ity logiciel ity. Indray ny adevitra ny sokafantsika député Toditsoa Esorana ny sekretera général ny Antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro niatrika ny tena anivon'ny CENI tamin'iny fampisehoana ny logiciel iny zany sigle hiatrehana ny fifidianana ho avy eo
de mazava ihany ko nyfampitianana netiny Germaine Menjanary mpanao gazety ny MBS tamintsika teo hoe miaiky ny seny fa iny tokoa ny nampiasaina tamin'ny fifidianana lasa teo ary navitana fifidianana roa fa miaiky koa ny sely manana olana rabola ny seny hiatraina ny fifidianana ho avy eo fa iny ndray koa zao nefa le fanjakana manko miseho ndray rehefa avy eo ho mpanao magie ary efa miketriketrika be any lohandrareo am'izay lafin'izay fa raha iverenantsika ny tenindrin'Andriamasin'olo de hoe manana olana arabola le seny fa manana olana ihany koa amin'ny lafiny fahaleovantena zava-dehibe zay raha tena hiatrika nyty fifidianana ity mino fa manakambara ny député Toto satria ao anatiny tena adievitra tena tokony hodiniana handraisana fanapahan-kevitra jerevana ny tokony atao ity resaka logiciel ity zay na be problème ary niteraka adevitra zany taorina niny 2024 zany hoe taty ny 2024 nakaty amin'ny 2024 ya ity moa zany dia nisany adevitra ity ary tsy maintsy ho apetraka mba hoe ho madio sy mangarara am'izay ny fifidianana eto Madagasikara. Ialana am'izay zany fifidianana tamin'ny 2018 zany ary tsisy tsy miteny an'izany nge na ny société civile io na ny comité international izy na zareo samy zareo rangery efa mivoaka ny resaka hoe tena nisy le izy ary tao amy ary ny vice président CENI nanambara mihitsy fa amina million ny doublon zany zay natao zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny maro samihafa zay tateoriny reny ka eto zany dia tsy maintsy mametraka isika am'ty tsy maintsy hoentitra ao anatin'le izy hoe les concertations zay nangatahana nge de zao hoe tsy maintsy atao zany zay hoe refonte na liste électorale zay ary ny fanaovana an'izay dia anisany zay resahana teo hoe tsy maintsy atao audit le logiciel ary eto zany ny fanaovana an'io nge de mangataka mihitsy sika ny communauté internationale ny Union européenne anao audit an'izany tsara mba ho neutre tsara zany de zareo no manao an'io fa ao anatin'io logiciel io nge no atao le mikimaky rehetra io zany loha de tsy maintsy aperaka io tsy maintsy mila audit zany tsisy abaka anareo tsony eto ary tsisy anaiky an'izany eto eo ihany koa ny fifidianana ny chef fokontany sy ny adjoint tsy maintsy apetraka zany alohany isin'ny fifidianana eto Madagasikara satria nge ny chef fokontany nge responsable ny CLRE ao anatin'le izy na hoe commission locale de recensement des électeurs ko maninona ny akamakamana ny teny sy tenenareo de tsy mamiory sady efa vitany tsy mamiory tamin'ny olona ny filopokotany sy ny chef fokontany am'izao fotoana zao fa de atavinareo atao sary bakoly izy atao pression de angalatra ao anatin'le izy atsao fotsiny lalam-panenana eto nge zay de zao hoe mazava ny fitakiana ataon'ny fanoerana sy ny société civile sy ny fiangonana sy ny mpiara-miobina antoka rehetra lalàna fotsiny ampiarina ao anatin'le izy ao anatin'ny lalam-panenana io ataovy ny fifidianana filofokotany sy filoalefitra de ny vahoaka no misafidy fa ireny de manana anjara lehibe ao anatina CLRE zany zay zany anisan'ny takiana zany ao anatin'ity eo koa zany ny olona zay ho tendrena ho apetraka zany ho représentant ao anatin'le CLRE de ataovy olona tena neutre izy sady tsy miomba anatsy tsy miomba ny aroa zany dia tsy maintsy takiana daholo revendication ho ataotsika ao anatina liste électorale daholo zany zay de tsy maintsy misy solotena kosokoa ao ny antoko politique fa tsy nareo mianakavy aniny ao misy solotena ny société civile ao reny zany de manaramaso zany manao ny vérification rehetrarehetra ny processus rehetra zany amin'ny arretage na liste électorale zany dia tsy maintsy hoteretsika angataka an'izany zay nke tsy mangataka aminareo hoe meo volamena tianao fitopolo klaozy na meo 51 milliards d'arary zay tsy volany angatahana ianareo fa faiza miasa mba hisin'ny mangarara no angatahana aminareo nke ao anatin'izany de jerevanao koa nresahanao ary hotakitsika mba ho publiena eny anivon'ny fokotany ny commune ny bureau-mpanjakana rehetra zany ny liste électorale alohany anaovana ny arretage définitif zay nataon'ny CLRE
de mba mitseriny daholo zany ny olona hoe ao ve le anarany loatrano so sanatria misy olona efa maty no soatana ao anatin'le izy de tompona ndraika daholo ny olona zao ny fanoerana ny atoko ty mamanokana zao de efa mobilisena daholo efa sensibilisena daholo ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay ary tsy ny tima marery ny fokotima sy ny kompitima sy ny tsika voaka rehetra zany de tokony entanina daholo anara-maso sy ijery an'izany rehetra zany eo kokoa zany de tokony andray anjara am'izany daholo mihitsy itsika rehetra zany ao anatin'izay na société civile io mba hanao sensibilisation de masse sika ho an'ny olona rehetrarehetra na isa izy na isa fa irahany ty satria aim-pirenena nge no arovany raha-pirenena nge ty firenentsika efa tena fadironaovana efa latsaka ankaterena ka ty fifidianany ty ihany no anovaitsika no anovatsika ny fiainatsika sy anovatsika ny firenetsika zany mba handeha ho any am'tsaratsara kokoa zany ao anatin'izay ka itsika zany dia tokony hijery tsara tokony anatanteraka zay ary tokony anao an'izay audit zay zany tsika ataon'ny expert internationaux mihitsy zany io logiciel io fa sao de matahotra ndridraitra zareo hoe ny mpanoratra nge nanao audit de matahotra ry zareo de hoe ny mpanoratra ndray nanao zavatra ao anatin'izy olona neutre ny expert mihitsy avy any ivelany no angatantsika ary efa vonanao an'izany ny comité international tompoko ny union européenne nanao an'izany de mba neutre tsara le izy de madio tsara le izy misy olo tena ny rehetra ao anatiny hatrany amy CLRE mazava tsara ny logiciel samy misy olontsika ny mazava tsara ny fitsipy-dalao vitsy zay vao manaiky dadao ny olona rehetra hoe ataovy am'izay ary ny fifidianana fa aza mieritreritra misy nareo hoe rehefa tsy manaiky nge ny mpanohatra ny fanoerana de avela io nga mety raha iganareo heriny ao tsisy validian'ny fifidianana eo nareo samy nareo ihany ao raha tsy manaiky ny fanoerana sy ny société civile sy ny acteur rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ka zay zany no angatahana aminareo zany ao anatin'le izy ary eo zany dia tsy maintsy mangataka isika ary tsy maintsy ho ataonanareo zany anatsarana ny fifidianana tokony isy zany hoe publication zany atao ny liste électorale rehetra zany dia publiena daholo mba ho hitan'ny vahoaka rehetrarehetra zany le izy hatrany amin'ny fokotany io ny commune io ny région io na ny sekoly io na nino io propanjaka rehetra zany anaovana an'izay de eto zany de atao anakandre maso tsara ty ary eto zany de asiana mihitsy tena hoe asiana mihitsy zany sazy faran'izay enjana na izy na izy ho an'izay mieritreritra anodina zany safidy zany zay ny rehetra zay zany anisan'ny fanira tokony anatin'ity reo fontana liste électorale ty ary zay nge no angatahana tratratratraina am'le feonambe kapireneny tsisy anaikitra anareo nge fa aza matahotra nareo mpitondry comité international efa manaiky any liste daholo zao hoe de nareo sisy io miambaamby io fa tsy maintsy forcé nareo zao anao an'izay satria lalao tsara nge no ataotsika ao anatin'le izy fa nanamasina nge no ataotsika ao anatin'izay tsisy tokony atahoranareo mihitsy zany fa zay zany de anisan'ny sationa ny faniry ho resahana zany ao anatin'ity concertation ty ary zay koa zany no anatenana ny olona rehetra mba anaraka zany mba tena hoe tsisy mihitsy olona zany ho varimbarina fa dia anaraka tsara zany zay processus rehetrarehetra anaraka tsara ny fanetefena zay lisy pifidianan'izay ny recensement de tokony ho maily tsara zany tsika anaramaso an'izany tsara ary tokony amaky zo omenantsika zany tsika ao anatin'izay liste électorale zay atao zay io moa mbola ho resantsika matetitetika am'ty fandaratsika ity ny tsara ho fantatra momba an'izao hoe refonte totale ny liste électorale izao ary io dia manomboka isokatra ara-pitso voalohany volana oktobra député Totso de ho hitantsika eo mifivoarana fa tsika le tsy manaiky lembena zany ary tsy manaikinaiky zany tsika hoe de ho moramorainy ty raharaha ty satria ny toe-tsainy olona zay mivonona hanodikodina angala bato tsy mitovy amin'ny toe-tsain'ny olona te handeha amin'ny famarinana
te andeha amin'ny fahadio sy mifangararana ka itsika te andeha am'izay fahadiova mifangararana zay sy mifahamarinana dia mametraka an'izay fahamailona matotra zay tsika zany mba tsy ho voafitaka fandrony fantelony itsony fantelo mihitsy azy satria everitsika fa ny firenena dia tsy ho sandaina ny 5 taona ho avy hahapotika azy indray ka tena anao révolution électorale langezabe hiatraina ny ho avy eo avy am'izay alitsika am'lay 10 minitra ny député Todsoa amaraparina nyty devitra ity tsika de nanitikitika PIB ny resahanao député Todsoa tamin'ny herinandro iny de rehefa nanazava amin'ny PIB anao zany de nieritreritra kely ihany am'le hoe sao de afangaron'ny olona lay resaka croissance économique sy développement zany hoe tany arkarena faobe ny toekarena zany sy ny fampandrosoana développement de eo angamba ny tsara ihany député Todsoa anatin'ny teny tsotra foy sady mazava mba ho fantatry ny vahoaka amin'ny akabeny hoe inona marina moa ny atao hoe croissance économique sy ny développement are inona no mety mahasamy hafa an'izay satria ianao eto de manana kasikety maromaro de pahay toekarena indray ianao am'izay lafin-zavatra zay ya be da be tsy faniry no teny hoe zay rehefa ianao de maka taratasy kaesy stylo mihitsy ao anatin'izay marina PIB ny resantsika tam'le TFM zany hoe teny foy sy mazava de tsy maintsy misy fampianarana foy zany mba meko ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra zany ao anatin'izay produit intérieur brut ny resantsika tamin'ny heriny de manontany indray anao zao hoe inona natao hoe croissance économique sy développement inona mahasamafy azy de misy manafangaro foana reo matetika mibeta be mihitsy manafangaro azy indrindra reto mpitondra antsika reto ary de misy manafangaro an'izay de ho azavaiko amin'ny fanaovana azy izy anatina 10 minitra foy zany no anatin'izay ny croissance économique zany dia fiakaran'ny revenu na ny vola miditra sy ny production na ny famokarana zany ao anatina firenena anankiray ny développement ndray na développement économique indray zany dia fanatsarana ny resaka fahasalamana ohatra fanatsarana amélioration na resaka éducation fanabeazana eo ihany koa zany ohatra hoe augmentation na espérance de vie an'ny olona na hoe ahoana ny fitombon'ny tapiveloman'ny olona zany zany développement daholo zany ahoana ny fanenana ny zaza diminution na mortalité infantile na hoe zaza maty zany ahoana ny fomba aenanany zany ahoana koa zany no atao mba ho fiakaran'ny tany famakina teny sy mamaky teny sy manoratra na hoe augmentation na taux d'alphabétisation zany zany de développement daholo zany zay na fampandrosoana na hoe ahoana ihany koa zany hoe misy changement structurel na misy hoe fanovana misy industrialisation na urbanisation zany zay mipetraka ao anatina firenena ray izay zany no atao hoe développement zany hoe rehefa misy zany fotodrafitrasa hita ary rehefa misy fiatraikana zany aminao zany satria raha tokony maty ianao raha hoe salanisa zao 10 ka hatramin'ny 1 taona ny espérance de vie amin'ny gasy karaha de any amin'ny espérance de vie no jevanao raha hoe tokony maty izy any amin'ny 65 ans na 10 ans zany de nisy fahatsarana zany le fiainan'le olona dia développement zany zay rehefa mitombo nisan'ny ankizy mahay mamaky teny sy manoratra dia développement zany ny anaran'izay zany hoe raha jerevantsika zany zay de le croissance économique zany zay resan'ny neto zany dia fitombony le famokarana zay misy zany ary fitombony ny revenu na vola miditra amin'ny olona ary ihany koa zany
fitombony PIB. Misy toena zany an'le PIB nresatsika teo zany. Vao miresaka PIB zany ianao de ao anatin'izay zany hoe misy croissance économique zany le izy. Le PIB moa zany efa nazavaintsika fa raha ohatra hitantsika kely ny farazavana le PIB zany isan'ny teny ilaina le hoe produit intérieur brut zay zany ny PIB zany de azo kajiana amin'ny singa anakefatra. Zany hoe ny voalohany zany dia tsy maintsy jerevana ny atao hoe consommation. Hoe ahoana zany lanin'ny olona isa-tokantrano, isam-baravarana. Dia jerevanao zay. De jerevana koa zany ao anatin'izay zany ny atao hoe investissement. Hoe inona avy ny zavatra zay natao na fotodrafitrasa zay natao zany ao anatin'izay. Eo ihany koa zany ny atao hoe dépense publique. Zany hoe inona ny lany afanjakana zany ny vola lany ao anatin'izay atao anatin'ny ray volana herintaona. Ohatra hoe firy ny subvention menan'ny commune, menan'ny région, ohatrina ny indemnité na ny karama ny mpiasa-panjakana, reny zany de atao hoe dépense publique. Ny fanaovana fanasarana ny lalana dia dépense publique zany reny. Ary ny fahatelo zany zay jerevana anatin'izay PIB zay de tena atao hoe solde extérieur des biens et services. Ny dikan'izay zany dia le fanondranana zany faniry ny exportation zany no jerena ao anatin'izay. De raha fiezina zany zay dia ny croissance économique zany dia tsy maintsy jerevana mihitsy zany zay revenu anao zay na le PIB anao hoe miakatra zany le PIB anao no jerena anatin'le croissance économique. Le famokaranao zany anatiny le isa-tokantrano zany no icalculer anazy no hitarafana azy. Zany hoe le PIB ty zany dia tontolo zotra na hoe indicateur. Ny PIB zany c'est un indicateur d'activité izy, indicateur de production izy ary indicateur kokoa zany izy de revenu. Zay zany no atao hoe PIB. Ka rejery ny croissance économique zany tsika dia tsy maintsy tsy afa-misaraka zany izy ny fijerevana ny fitombon'ny PIB sy ny revenu ary ny famokarana. Ka farana zany raha fehezitsika zany zay faniry zay tiatsika tikaneniny zay dia raha tena androso zany ny olona sy ny firenena ao aminy dia tsy maintsy sady ataonao zay sy ny croissance économique dia tsy maintsy asianao ny atao hoe développement. Zany hoe tsy maintsy ataonao zany zay isin'ny asa famokarana ao amin'le firenena anankiray ka hitombony ny fa efa mividin'ny olona sy ny vola miditra ao aminy mitombo de ihany koa nefany de tsy vita an'izay ihany fa tsy maintsy hita amin'ny olona kosany ny fanatsarana, ny fahasalamany, hôpitaly, misy fanafody, ny fampianarana, mianatra ny zanany mba ela velona le olona ao anatin'le izy, mba misy industrie maro ao anatin'le firenena. Izay zany ny tena zavatra tadiavina anatina firenena anankiray. Fa misy nefany misy firenena hoe misy croissance économique ao aminy fa tsy misy développement. Ohatra zao ohatra hoe ao amin'le firenena anankiray zao manarena kibon'ny tany be da be izy, misy volamena, misy zavatra maro isan-karazany. De reny zao dia amidiny reny exporteny any ivelany de reny zany no lasa misy devise ao aminy dia mitombony fa efa mividin'ny olona satria misy asa ao aminy miasa le olona mamokatra le olona. Fa izao kosa tsisy mihitsy investissement zay natao zany tao anatin'le firenena zay de misy azy. Zay zany faniry raha fitinina koa zany mahasamihafa ny atao hoe croissance économique sy ny développement. Fa ny tena tanjona zany raha tena hoe mahay mitantana ny firenena anao de sady misy mitombo zany ny taux de croissance anao, misy croissance économique zany anao no misy développement mipetraka ao anatina firenena anankiray. Ohatra atsika
efa nandalo an'izany tsika mety zay zao fanontaniana hoe monsieur le député efa nisy an'izany hoe tamin'ny andro ny Flora Valomanana zao tamin'izy ny tantana tanatina 2001 sy 2009 de tretserevitsika fa niakatra ny taux de croissance ary nisy fotodrafitrasa maro koa vitany tao anatin'izay ka zay tiatsika verina amin'izay amin'ny herintaona hoe mba olona manany maizy azy olona efa navita zany no apetratsika eto amin'ny tany sy ny firenena eny ary mirazotra zany ny croissance économique sy ny développement zany raha tianana firenena matanjaka sika de makasitraka nizay efa nio-kevitra nentin'ny député Totosoa tao anatin'ny teny fohy sy mazava izay amarantsika le matototosoa andray mampandry anao veloma sady amin'ny mpanaraka mpijery mbola iverina ny tena Sirina Rabemanjara satria nanomana zavatra ho ady adina sy hizarana ny vaovao ho an'ny mpijery antsika fa ianao kosa angamba ny am'izay hoe amarana farany herinany mbola amody ny adidy amanandraikitra ny mpianatra radio koa mbola mialoalo ambadika rehetrarehetra any miandry any Ramose Totosoa professeur mino fa ampy zay adiny ray mahery minitra maro be ny arahantsika teto zay député Totosoa ya dia mankasitraka atsika nahatratrano farany misy mandefa SMS hady ato zao hoe olana kitena sady hoe vita sady ve le izy monsieur le député ny mbola manapitra ny fotoana mbola maro ny arahantsika mbola ao koa izy ola tena matianina zany andalina sy mamakafaka resaka politika sy raha-pirenena fa de mamakasitraka atsika ary eto dia misy mpiara-miasa amiko koa zay anisan'ny tanana kafana koa atao kokoa manokana zay mitety ny faritra Madagasikara izy hitahina zay mipetraka ao Nosoa zay niasa ny faniry dia mpiara-miasa amiko izy fa mitety any ambanivohitra rehetra any izy dia mijery ny fialan'ny olona rehetra dia mitatitra zany ary ty amiko hoe zao ny ary Avatomandry zao ny ary Manoro zao ny any Degoa zao ny akany Fianarantsoa dia kokoa manokana ho anao rahalahy voatonga lamo izy dia mararisoa azy sy ny vady aman-janany ary mbola fombiazana koa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na izy izy na iza dia ho tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra tompoko kasitrake de mame fotoana indray ho amin'ny manaraka miaraka amin'ny solomamboaka Totosoa Andriamampandry maro de maro ny zavatra nambarantsika teo aloha hevitra maro no ezahana ny entina tao anatin'ny adiny maromaro izay niarahantsika teo fa na izany na tsy izany aza de veritsika fa ny zavatra ambara ihany koa mbola betsaka ka araka mabetsaka ny zavatra ambara izay dia nanomana aloha hevitra maromaro indray ny tenako Sirina Rabemananjara satria isika moa dia tsy le hoe mitatasika ny hoana mihoatahoata tsy de ohatr'izay ho atsika fa isika de mitondra lafin-javatra maro amin'ny endrika fanabeazana amin'ny endrika fampianarana amin'ny endrika ihany koa fandalinana sy fanadihadiana ny fiainan'ny firenena zany de misy zavatra maro be no mantsika atongavana ao anatin'izany ary izay ihany koa le anaovana ezaka amina fizaràm-baovao samihafa de am'ty tapany faharoa mamaran'ity miaraka amin'ny Rina Rabemananjara amintsika ny tenako hanomana lafin-javatra maro sy resaka zao tsika ny amin'ny hoe inona moa le lalàna ny resahan'ny Rina teo le amin'ny fahazony rehetra lay tena vaovao maninona ny Transparency International Madagasikara no metsika société civile zany miady amin'ny kolokolo zany ary anisan'ny manaitra ny sehatra rehetrarehetra hijoro sy hitsangana koa zany amina trangan-javatra miseho eto Madagasikara efa nitondra ohatra ny Transparency International nanao fanadihadiana momba volamena efa nitondra ohatra tamin'ny alalan'ny filaharana kely samihafa fampahafantarina hoe tsy sandaina de miarivo sy t-shirt ntsony ny safidy de efa nitondra ohatra indray zareo ny amin'ny hoe aleo alalaka amin'ny faneho-kevitra fa tsy fahavalo-panjakana ny olona mpaneho hevitra na mpisitona lakilosy zava-dehibe ne zany ary tokony ho taitra amin'izany ny olom-pirenena satria tsy ny hoe ny radio eto any na ny fandarina vokaritsika na ny mpanohatra na mitondra fanjakana fa ny société civile koa maka ny andraikiny de misy ratsana zay miaraka amin'ny sehatreresam-pinena ao anatin'izany de manosika an'izay andraikitra zay ka ny ahafahana mitondra fampantroana de andraikitra ifampizarana io de ohatran'izany tadiavintsika an'le mba hota atongava-tsaina le fitondrana de ity zao mazava be mihitsiny hitantsika ity mpisitona lakilosy tsy fahavalo-panjakana
mazava tsara mihitsiny zany fanio-kevitra zany. Mpisitona lakilosy mpiaro ny zon'olombelona izy ireny fa tsy fahavalo-panjakana ka mila harovana satria zao zavatra mitrango zao de mety hitranga amintsika rehetrarehetra raha pitso ravaka pitso satria le fanjakana zany de mahita lala mazava lala masaka hoe peo amin'io le malagasy fa rehefa ampitahorintsika izy de mangina rehefa atsotsika ireo de tsy samy bitaka tsony ary zay tiatsika hanaovana azy amin'izay de io le hoe fahafahana hitoroka zotsika zany. Maro finaritra be le fanio-kevitra ary tanora no mijoro anatin'izany fahafahana hitoroka zonay zany. 19 taona ny andrasana ny loi sur l'accès à l'information ampy zay ajaony zonay. De ty accès à l'information ty tena zava-dehibe satria rina misy an'izany eny ao anatin'ny lalam-pandrinana fa nomena lalàna manokana zany ahafahana mitondra amin'ny sehatra ambony kokoa amin'izay ny adevitra mba tsy hoe zay manam-pahefana tompon'ny fampahalalam-baovao tsy zany ny zavatra tokony misy. Ny fampahalalam-baovao ny fahazonany vaovao de tokony ho an'ny rehetra satria zon'ny olom-pirenena zay droit fondamental zany ary ny ekeny ny sehatra iraisam-pirenena zany ko maninona vita ny sehatra iraisam-pirenena maninona tsy ho vitantsika eto Madagasikara de averiko ihany io tsy hoe zay manam-pahefana tompon'ny fampahalalam-baovao na tompon'ny fizaram-baovao raha vahantsika zany fomba fijery sadasady zany satria zany ny tian'le fanjakana tao Rina Rabemananjara de aloha hitondrantsika zay adevitra zay. Ka zay mihitsy le izy ary ity resaka hoe tsy fahazahoana vaovao ity tsy hoe vaovao teneniny radio sy ny gazety sy ny tele any tompoko ny tiana tenenina ao anatin'le izy fa ny resaka vaovao momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana zay le izy. Tsy hoe le vaovao entsika amin'ny radio am'firy ny vaovao ny radio zao mandeha de am'firy de eo de ovay ny radio fa efa mandeha ny vaovao na hoe inona ny lohatenin'ny gazety eo de mitangorongorona eo ny olona iry amin'ny sisiny arabe iry na rehefa tonga ny ariva de alefasony sakafo ariva sady alefasony vaovao amin'ny tele. Tsy zay fotsiny le izy fa le hoe fahafantarana malalaka fahafahana mahafantatra ny vaovao momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana zay. Misy mantsy ny andro manokana momba ny izay hoe fahafahana mahafantatra ny hoe ny vaovao isa-tokon'izay ary ao anatin'izany ny vaovao momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Ahoana ny eto Madagasikara? Ny eto Madagasikara de mbola lavitry ny hafa ny kitay satria maninona ny lalàna momba n'io mihitsy de mbola tsy misy eto amintsika, tsy mbola misy ary rehefa tsy misy de tsy miatra. Hiditra mantsika rehefa avy hoe fa maninona moa le izy no mbola tsy misy eto Madagasikara. Araka le soratra teo de fa tany amin'ny 19 taona lasa efa ela ihany zany tany amin'ny 19 taona lasa no hoe mba alefa tsy hoe mba zany fa hoe nalefa mba ho laniana eo anivo io mba alefa eo ho laniana eo anivo parlementa eto Madagasikara ilay antsona hoe loi pour l'accès à l'information à caractère public. Izay le hoe à caractère public zay io le resaka le hoe fitantanan-draharaha-mpanjakana. Fa tsy mety lany mihitsy le izy. Zao zany zao amin'ny volana oktobra ho avy zao dia efa miditra ny fivorina izany anivon'ny temeram-pirenena raha zay aloha no raisitsika ohatra. Iza moa Maronisao. Ny Maronisao de ny député izay manohana ny fitondram-panjakana. De ity resaka hoe loi pour l'accès à l'information à caractère public ty zay hoe lalàna zahoan'ny rehetra zany misitraka ny fahazahoana ny vaovao aka-lalàna ary indrindra ao anatin'izany ny vaovao momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana de zany ny tsy fisiny zany lalàna izany de miteraka zavatra be dia be mazava loatra
tsy fantatrao zany amin'ny amin'ny resaka hoe fitantanandraha-raha-mpanjakana satria le lalàna tsy misy ko ahoana moa no ahafahanao mahafantatra an'izany na ianao aty am'renivohatra raha ty amy tanan-dehibe tsy mahafantatra vao mainka moa fa le olona any amin'ny 20 kilometatra miala ny Betiokeatsimo vao mainka moa fa le olona any amin'ny 30 kilometatra miala n'Andilamena tsy fantany zany ianao ary eto Antananarivo miodina ka efa radio firy efa télé firy ny eto gazety firy fa mbola tsy mahafantatra ihany ianao hoe inona ny tena zavatra misy indrindra momba ny fitantanandraha-mpanjakana satria le lalàna mihitsy no tsy misy de zay io ataon'ny transparency internationale io mampaneno lakolosy izy mampatsiahy izy manaitra izy fa izao fahantrano fireneny zao ane ny antony mahatonga azy ihany ko eo ny tsy faiza mitantana dia ny tsy fisiny ny mangarahara io mantsy le teneny ny mpiara-mombonantoka ny velany foana hoe mba manaovinareo mangarahara inona mangarahara ho iteo ay le lalàna mihitsy afahana isitrahan'lay malagasy an'izany hoe fahafantarana ny vaovao izany indrindra ny vaovao ny fitantanandraha-mpanjakana no tsy misy de misokatra ho azy ny varavarana amin'ny resaka kolikoly misokatra ho azy ny varavarana tena hoe migodana amin'ny fizorana makany amin'ny fanodikodolona de azagagara ny 51 milliard ariary voahodikodina izany voatonina tamin'iny moa zany any amin'ny commune na any amin'ny ministera sisy fa zay le hoe sampandraha-mpanjakana fitantanandraha-mpanjakana ane zany de tsy gaga isika raha misy ny toejavatra ohatran'izany tao anatin'ny 20 volana ozy ny IGE dia nisy an'izay 51 milliard ariary zay ary raha tao anatin'ny 20 volana ampitomboana 2 volana zany de misy 100 milliard ariary zany de ampitomboy 4 volana zay de any 1000 milliard ariary any de inona tsony ny amintsika kitapy-goaka tapitra tsisy tsony de zay hoe no andrasantsika ay zany ity raharaha tya ny fisin'ny fefy izay tsy hafahana mamantatra ny tena marina any amin'ireny fitantanandraha-mpanjakana ireny no mampisokatra an'izao zavatra tsy mety rehetrarehetra izao dikan'izay zany tsy hoe iandro fotsiny ny inspection générale de l'État na IGE manana ndraikitra amin'ny fitsiriana ny IGE ary isaorana be deabe ry zareo sampandraraha io manamoaka an'ireny ho fantatry ny voaka malagasy ho fantatry ny mpiasa tany any ambanivohitra malagasy ane reny ho fantatry ny renim-pianakaviana ho fantatry ny pikarama fa hoe ay ve misy volantsika misy manodikodinao andraikitry ny IGE zay fa akoatran'izay ihany koa tsy hoe miandry ny IGE ihany koa sika de hoe iandry efa misy ny IGE de alao izy anjaran'izany tsia fa enao olo-pirenena io de manana zo tanteraka mihitsy ahafantatra an'ilay fitantanandraha-mpanjakana ny rehetrarehetrany tafiditra ao anatin'izany ny resabola sy ny namany fa tsy afaka mahafantatra an'izany ianao kay satria le lalàna mihitsy ny tsao loi pour l'accès à l'information à caractère public fa maninona zany no tsy lanina eto amin'ny firenena zay le valiny fa maninona no tsy lanina izany lalàna tena lehibe izany iankina ny fiainam-pirenena iankina ny toe-karem-pirenena iankina ny fiainam-bahoaka iankina ny fitantanandraha-mpanjakana satria mifamantitra ao anatin'izay le hoe fangaraharana hoe ataovy mangarahara fitantanandraha tafiditra ao anatin'izany ty resam-pifidianana ity fifidianana hoe madio sy mangarahara fa le lalana fahanao makany amin'ny mahafantatra an'izay no tsy eo de mipetraka amin'izay mifanontaniana hoe maninona ary no tsy mety lany izany lalàna zany tao anatin'ny 19 taona de zao mivaliny satria matahotra ny voan'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra any ambadimbadika any zay fotsiny le izy zay no manazava an'io matahotra de zao inona no afinafenina ary
inona no afinafenina matoa zany tsy mety lany mandritra ny 12 taona io loi pour l'accès à l'information à caractère public io de misy afeninao zao anefa zavatra ny anaranay mpanao gazety tamin'ny rehefa mandalina zany ny asa fanaovana gazety de ity ny zavatra fempenina indrindra ny tena mahaliana ny olona zay mahaolombelona zay mahaolombelona fa raha hoe tsy misy afenimpenina fa tena hoe mazava tsara daholo iza moa ny de andany andro am'izany iza ny de andany hoe vola amin'ny hoe fanaovana fandehandehanana déplacement isika de hoe ikaroka an'izao tsy misy andany fotoana am'izany rehefa mazava tsara ny hoe fahazahoam-baovao isan-karazany tsy misy afenimpenina io man tsy misy le hoe ohatra zao any amin'ny resaka fiarovana de hoe secret défense misy ny hoe secret d'état sinsisa ekena mihitsy misy zany fa lay fomba fiainana ankapobeny ao anatin'ny firenena amin'ny fahafantarana ny vaovao indrindrandrindra ny fitantanandraraha-mpanjakana de zo le izy ary sika ho ao anatin'ny firenena mikambana sika ao anatin'ny firenena mikambana isika nanao soniny io resaka hoe fiarovana ny zon'olombelona ka zany hoe loi pour l'accès à l'information à caractère public zany tena zo mihitsy ane zany zo fototra ny fahalalana ny vaovao any anaty lalam-panorenana zany amin'ny mahaolombelona zany ko maninona itony le hoe izay le hoe lalana ahafahana azahoany rehetra misitraka ny fahazahoana vaovao ankalalahana izay ano tsy mety lany eto amin'le firenena tsona hoe repoblika amin'ny Madagasikara tao anatin'ny 12 taona fa maninona ny tsy lanina le izy inona no afinafenina inona no atahorana inona no mampiaya ao anatin'izany manaraka ianao moa zany amin'le asa fanaovan-gazety mitady vaovao de alao tsorinety mihitsy fa ny mikaroka vaovao any anivon'ny sampararaha-mpanjakana de tena manahirana anontan'io daholo ny mpanao gazety ataontsika hoe ny eto Antananarivo amin'ny ankapobeny manahirana sarotra ny mitrandraka vaovao any anivon'ny tsy miankina indray no tsy de misy hoe ahoana sy ahoana fa mandeha tsara zany ny fitrandraham-baovao fa ny sasany zany raha vao mahita mpanao gazety tonga de fa mifampisinialina misy mpanao gazety any mailomailo amin'inona fa ngany ny mpanao gazety nga hoe aninona ikaroka vaovao itrandraka vaovao izay no asan'ny mpanao gazety tompoko fa tena sahirana amin'ny asa fanaovan-gazety moa de misy ny antsoina hoe personne ressource tsy hampianatra journalisme eto zay fa tsara ho fantatrareo ihany koa zany ny atao hoe personne ressource raha itrandraka vaovao anao zany hoe misy lohahevitra trandrahana sy hoe karohana ny vaovao momba an'io de jerevanao ny hoe iza no olona izay everina fa mahafe an'ilay toe-javatra ka iny no anontaniana an'izay le hoe vaovao izay ny vaovao moa atao inona ny vaovao ane omena ny vahoaka ny mpanao gazety ane mpiasam-bahoaka zay ane mpiasa mpanompo vahoaka izay satria misy olona tsy tonga any am'le toerana de mpanao gazety mandehany de mitatitra aniny hoe nisy an'izao tary ary vaovao marina zay le izy ka ianao rehefa hoe ikaroka vaovao zany itrandraka vaovao amin'ny resaka hoe sampanaraha-mpanjakana fa vo tonga ianao de inona ny ianao de misy an'izao andrasao aloha asa allo misy mpanao gazety tomakatsa zao mbola miandry kely fa mbola tsy ao ny tompona andraikitra de ahoana zany zay aloha fa atsona ihany nareo de raha tsy zany ray mbola sahirana fa mbola mivory raha tsy zany ray mbola misy zavatra tena mbola mahatana fa tsy aloanareo ve jerena fotoana amin'ny fotoana hafa de raha tsy zany ray aloha de hoe tonga de miteny mihitsy tena mbola tsy afaka mandray mihitsy aloha fa sahiry zay fisehon-javatra zay anefa vao maika manitikitika ny sainy le mpanao gazety hoe inona ny ao ambadika zany
rehetrarehetra any ay izy tika le lalàna mihitsy no tsy misy am'lay a fahafantarana ahafahana mamantatra n'lay a avaovao zany zay aloha ny anankiray le lalàna aloha zany efa tsy misy de mazava loatra zany fa de efa samy manarotsarona zay tiany hosaromanao fa raha ohatra hoe vaovao midokadoka raha ohatra hoe mivaovao manasongadingadina ny hoe navita an'zao navita an'zao navita an'zao adraiky iny tena tonga de hoe hay andao zany ny zava-misy eto zany ene le iainana eto Madagasikara so de tsy fantatsika zany ka le izy a tsy mahagangitsika raha mahantra tsy mahagangitsika raha sahirana satria lay vahoaka malagasy mihitsy lay olom-pirenena tsy mahafantatra izay tena kipitsipitsiny eo inona ary ny antony hoe anafinafenana an'le izy inona ary ny antony tsy andanina antony lalàna itony loi pour l'accès à l'information à caractère public mila itsika tsenjery zany manomboka zao fa raha mipetraka io ny any amin'ny firenena rehetra any eny misy an'io misy an'io ka anyka farafarazany hoe mitandrina amin'ny asa ataony ny any amin'ny sampandrara rehetrarehetra any ohatra fotsiny zao raha ny eto amin'ny firenentsika amin'ny hoe fahazahoana vaovao isan-karazany nanomboka tamin'ny 2014 zay zany efa mba niandro mihitsy ka hatramin'izao hoe tonga de mba hoe faniriana hoe misy conférence de presse etsona ny mpanao gazety tsy anavahana etsona ny station tsy anavahana izay anontaniana ahafahana manontany ny mpitondra fanjakana toa eo ny président de république eo ny prime ministre eo ny ministre rehetrarehetra satria reo le exécutif reo le mpanao ny raharaham-bahoaka reo le mpampiatra lalàna ohatran'ireny le hoe sarety sy ny sisa reny reo ny exécutif ny fahefana mpanatanteraka ary raha tokony anao an'izany satria efa taona zao ry zareo teo amin'io fitondrana io zany raha ny filohan'ny republika ohatra hoe asiana conférence de presse atsoa eo daholo mpanao gazety tsy misy station anavahana fa tsy atao hoe conférence de presse privé zay mpanao gazety titina ihany no atsony eo zay tsy miteny hoe atsovy ihany zay moa fa tsy natsona hatram'izay raha vao zavatra ohatrany mpanao gazety tsongatsongainany ihany tsy olan'izany fa raha hoe tena hijeriny hoe tompontsoan'ny voaka malagasy alala vaovao ianao zany inona ny antony tsy anaovana an'izany de zao tsy misy an'izany hoe le fasimelo ny fanontaniana tsisy an'izany fa tonga de hoe takotaky tonga ny mpanao gazety tonga de hoe zao ny fanontaniana de tonga de mamaly eo atao direct ao zany président Didier Ratsirak'izay atao direct fa miteny itsika menakavy fa angamba eo apototry ny radio daholo ny vahoaka malagasy fa nga zao misy an'izany tsy sa manao an'izany lay eo anivon'ny mpitondran'ny fanjakana varanao izy de mpanao gazety tsondratsondraniny eo de zay no alefa eo indraindray raha ohatra ny efa misy iny ty filaza azy PAD prêt à diffuser ny filaza azy efa mise en boîte zany moa teny technique zany aty amin'ny audiovisuel aty mise en boîte zany hoe efa vonina lefa efa enregistré de melo de mody atao hoe direct faux direct zay mihitsy ianao any an-trano mijery tele nga fantatra hoe direct io tsy direct io fa faux direct efa PAD zany efa prêt à diffuser zavatra efa vita horonam-peo no alefeo ka zany rehetrarehetra zany raha milansika hoe firenena manaja ny demokrasia efa tsy fanajana demokrasia zany ary matoa ny olona mandroso dia tena zava-dehibe ity resaka hoe lalàna amin'ny fahafahany rehetra mahafantatra ny vaovao mitranga rehetra any amin'ny sampandrara ampanjakana rehetrarehetra any karoka vaovao ka aloha fa mbola tsy ao ny lehibe ka le vahoaka malagasy anga mahandre zay lehibe any ny vaovao no tadiaviny zany zavatra efa rafitra tokony mipetrapetraka fomba fiasa ny communication any amin'ireny sampandrara mpanjakana sy ny rehetrarehetra reny mila tena mafé an'izany tsara fa tsy hoe olona pray atoko politika amiko natao fe communication io zava-dozy io raha tsy voafeh ary
ny rezima ray manontolo mihitsy ny lasa miozongozona rehefa tsy voafehan'le ao anatin'le rezima ihany. Ilay a resaka tontolo mpifandraisana. Ka rehefa fitinina zany le izy de hoe tsy tokony andangalangaana na hoe afenipenina ny vaovao, fa raha ohatra zany tena masa zany ny eo anivon'ny mpitondra sy mipanohana ny fitondrana de lanio ilay a loi pour l'accès à l'information à caractère public. Io ane misitraka an'io daholo zay mpitondra mifandimby eo zay misy fetrany daholo ny fomba ny fotoana zay hitantanana misy fetrany ary isika tsy tompony ampitso an'Andriamanitra zany. Fa itony lalàna tony de zava-dehibe itony. Aiza ve de 12 taona ve de mbola tsisy an'io foana hatram'izao de tsy mahagaga raha tsy mahafantatry n'iny. Atao ny fifidianana ohatry. Ka ny vaovao momba ny fiainam-panjakana sy ny fiainam-panjakana mantsy egalina fiainam-bahoaka tsy fantatry ny olona tanan-dehibe ara voafetra ny fahafahany mahazo ny vaovao. Ny MBS ara katsanana, kapaina, tsy alefa amin'ny bouquet satelita. Zany ve ianao no midehaka hoe firenena manaja ny demokrasia, manaja ny resaka hoe fahafahana. De misy mitena hoe aizandray ny fahafahana mihoatra an'izao nareo raha mahafaka miteny sisa. Zay le hoe tsy feno. Fa le ao ambadika ao ahoana ary tony lalàna tiny tsy laniny lanio ary io dia ameo zay vaovao sa hoe mazava tsara ny rehetrarehetra. Fa rehefa konokononina any io ino tena mampiasa ny sain'ny olona fa inony zany petraka daholo ty resaka inony ty izy ty fanontaniana rehetrarehetra ty. De izany ny mbola anisany hoe mampitombona tsara mihitsy ny tokony hanaovana ny feonam-be-pirenena fampiresahany ilazanazy na dialogy ietsona azy na inona ny zavatra miseho am'izao fotoana zao. Jerere logiciel ampianainy hoe ampiasainy seny de efa tsy azony olona antoka. Ny resaka hoe ino ty izy ty comité local de recensement am'resaka fifidianana tsy azony olona antoka atao misy resaka kitrano antrano zay vao nazavaina teo. Inona koa zany agent recenseur zany izay tsy voalaza ny anatin'ny lalam-pifidianana de misy an'izany ony tsy araky ny lalàna ane zany de raha voaresa-pifidianana zay zany ny vaovao efa tsy azonao araky ny tokony ho izy. Ny zavatra ataon'ny sampana etseroa isan'izany ny seni zavatra tsy manara-dalàna agent recenseur afaizandray zao zany ohatran'le tamin'ny fanendrena gouverneur ihany de manazava ny tao amin'ny seni hoe ka le fanaovana an'le refonte ane tena enjana be mihitsy na enjana io na tsy enjana tompoko efa misy lalàna ao dia arao ny lalàna. Logiciel ampiasainao efa metrahan'ny olona point d'interrogation tsy matoky an'io ny olona. Izany tsy ny teny teo, ny timma ny teny, rolaratsiraka ny teny, ny malagasy miaramiaina ny azo andrenanarivelo ny teny, ny société civile nametraka ia daholo. Tsy ray nametraka ia am'le logiciel fa maro. Ianao anefa mbola misisika ihany anao an'le fifidianana. Apotranao indray le hoe agent recenseur izay tsy voalaza ny lalam-pifidianana tsisy an'izany ao. 2018 008 fa nga misy an'izany agent recenseur zany ka na voaporitra ianao amin'ny asa ataonao dia arao fotsiny ny lalàna ao anatin'le izy. Raha ohatra misy zatra hoe tokony hoe fampidiniana hoe jerena de izay indrindra no itenenana hoe aleo aloha fampiresaka fa tsy zakanareo mihitsy ty raha ty. Any amin'ny fanomanana ny fifidianana efa hitanareo fa kofona. Resaka logiciel de fa kofoninareo kian'ny olona. Any amin'ny resaka fiainam-bahoaka tsy voalaminareo reny endriky ny fikorontanam-piarahamonina ane reny resaka sarety reny. Fikorontanam-piarahamonina reny. Resaka ranontany, resaka sarety, ary be dehibe zao ny sarety Any amin'ny faritany sao de tsy fantatsika fa be dehibe ny cycloposy.
misy olona manana lisansa manana maîtrise manao cyclopose vao nyteneny namana teto any amin'ny faritany tsy hoe manamaivana ny asan'ny cyclopose akory fa tsisy ny asako izy nefa nandany fotoana nandany volana amin'ny fianarana ny any amin'ny université BDB ny ankizy no mahavita mémoire manao asa fikarohana de ao anaty tiroara ao fotsiny ao zany professeur Ralson Roger tena mianatra ny ankizy mahay ny ankizy malagasy manao fikarohana izy fa tsy afaka avadina iny ho fampandrosoana ny fireneny sy ny tanyrazany ary ny mpiarabelona aminy satria ny système meto amin'ity fireneny ity no tsy araky ny tokony izy mandeha amin'tsy izy de lany fotsiny zany ny 20 taona 20 taona ny anarana lany fotsiny zany ny herin'ireo mpampianatra hatrany amin'ny maternelle ka hatrany amin'ny université na mpianatra sy nanabe ny zanaky ny gasy lany fotsiny fa azo ny diplôma atao ny fety asaina ny fianakaviana na azo diplôma de zay manao fety eo fa rehefa avy eo amin'izay tsy le fahaizana no ratovina no hitadiavana vola fa any amin'ny zavatra fa mihitsy de vao mety ve zany tsy mety zany ka izay no tena mafisina hoe ny tsy fitezan-draharaha amin'izao fotoana zao tompoko de tena manosika ary hoe mitombona ny filazana fa mila mifampiresaka fa tsy tsotsorona fotsiny hoe miandrasa fidianana amin'ny 2023 parapatonga ny 2023 efa BDB ny zavatra potika efa mitombony tsy fifampitokisana reo ny tena zava-doza tsy mifampatoky ka hoana moa ny olona no atokiko logiciel efa tamin'ny taona firy-tany ve no mbola ampiasaina efa hatramin'ny 2005 ony ohatray de ka io nefa logiciel teo tsy matoky zany ny olona vao maika koa ny olona tsy matoky satria vao fifidianana vao farany teo ny hoe doublon triplon de izany atoky zany resa-pifidianana io kitsinonako izay candidat zany ilasaka eo mieritreritra ny ilasaka eo na hoe anohana candidat zany de fa mailo am'le zavatra zay zavatra ataony sampatra raha zany am'izao fotoana zao na mikasika fifidianana io na any amin'ny resaboly io na any amin'ny resaka inona io dia tsy atokisany olona ntsony ka rehefa mipetraka tompoko ny tsy fifampitokisana de alao miresaka zay le izy ny namana faniry ka izay resaka fifampiresahana fifampidiniana ny teneny rina zay no hatongavantsika amin'ity adevitra ray ity rina Rabe Mananjara satria mahazo aina zany am'izao fotoana zao le hoe concertation nationale ary manomboka amin'ny teny rehetra ary efa tsy niteny hatramin'izay akoatra ny hoe manaiky an'izany ny FFKM manosika an'izany vondrony européenne ny société civile de misy apahany maro miantso an'izany ny acteur politika ny sombin'olona zay mieritreritra fa manana anjara fitenenana anjara ndraiky teto amin'ity fireneny ity de miteny mpanohatra moa efa tsy resantsika ntsony satria izy de anisany efa manaiky an'izany de misy mpanao politika anisany nanana andraikitra lehibe anko teto amin'ny firenena mba miteny am'izao fotoana zao ary miantso ny isiny zany fikaonan-doha zany de mahafinaritra maino an'izany de alefatsika ty sombony fanio-kevitra nataon'Andriamatoa Marc Ramiarin-Jatovo nindramina tamin'ny fahitalavitra tsy miakina Real TV omaly ty tao anatin'ny invité du jour satria everitsika zava-dehibe zany hoe efa miazakazaka ny rehetra manaiky hoe tena lala tokana amahana ny olona eto Madagasikara ahafahany rehetra miditra ao anatin'ny fisorohana an'izay mety zavatra fihitranga tahaka an'izay efa nisorohana meloka nefa nataony sasany ihany le fifidianana de ity fiatriana ny fikaonan-tompireneny ity de enotsika ny fanio-kevitra zay nataony Marc Ramiarin-Jatovo izy de ben'ny tanàna nalasora teo aloha izy ihany koa de filohan'ny MDV fikambanana MDV na Madagasikara vaovao ary mpitatana ny sekoly ambaratonga ambony tsy miankina amin'ny fanjakana ESCAM PDG izy paneo hevitra izy ary tsy de matetika miteny fa rehefa ny olona loatra an'izao no miteny de mba eno ihany mpitondra fanjakana mba eno ihany ho any rehetrarehetra zay mbola misalasala anatin'le fikaonan-doha-pirenena fa
efa manangasanga ary efa manantona any aminatin'izany adevitra any ary vaolana zany adevitra zany am'izao zava-misy zao zavikaonandeo pirenena zany teknisiana olo fiangonana mazava ho azy any mato marikara-miarinjatova voalohany a miantso ny ray aman-dreny FFKM ianareo tompoko araka nambarako teo tamin'ny 89 anareo a teny amin'ny 67 hectare 91 anareo a teny kianjany 13 mai ary voaingenangenareo nanao réconciliation ndreo filoha-pirenena anakefatra hitanay ireny teo izy mirahalaza efa nodimandry ny filoha-pirenena Didier Ratsiraka filoha-pirenena Zafy Albert ny izy dimy mirahalaza fady dia ny Andriamato Andrajoelina filoha-pirenena Andrajoelina président Ravalomanana de président Heratsoanaram-pianina teo ny FFKM mananao zany vitany zany ka dia tena miangavy raha azo atao fa nisy ihany moa ny fionana taminareo zay fandresaka ary everiko fandresaka ny fanaovantsika dia savaranando reny fa tena miantso ho anareo FFKM ny amin'ny hoe eo ny vahoaka fa miandry anareo zahay tena miandry hoe mijoro ianareo nge mijoro mavita mijoro de mijoro tompoko fa vonina nampy anareo zahay raha misy tanana tokony ifanampiana tongotra tokony hiaraka mandeha ao anatin'izy de vonina izany faharoa everiko fa fotoana ihany koa zao any fitondram-panjakana be deabe ny olona na ny atoko politika na ny fikambanana maro samihafa zay miteny etsy miteny eroa tena hoe ndao anao concertation nationale eny tompony olona tsy atsika ferana fa aminareo mpitondra fanjakana ambony anareo rehetra zay mihevitra fa mitondra ty firenena tya fotoana izao araroty ny fandraisanareo anjara fa tena ilainy vahoaka zany io le fanjakana fa tena nandray anjara tokoa ao anatin'izay dinika national zay farany a de manao antso atsika herivelona rehetra fikambanana maro samihafa ny antoko politika ny fikambanana fiangonana maro samihafa ny zanaky ty firenena ty na eto Madagasikara na nivela fotoana izao afahatsika mijoro afahatsika fampiresaka afahatsika maneho hevitra tsy natao an'olona vitsivitsy io tsy mahaton'olona hoe 100 na 200 fa hiverina fa olona any amin'ny arivo 500 na 2 no handray anjara mba tena masolo tena ny malagasy ao anatin'izy io dia everiko rehefa tonga izay fotoana izay dia andehitsika hamoaka fehi-kevitra tsara tsy ho an'izao ihany ange fa ho an'ny taranaka fara mandimby rehetrarehetra hoe nisy dingana vita tamin'ny taona zao teto Madagasikara na vita namoaka fehi-kevitra tsara izay iainantsika manomboka azy io tena zava-dehibe ararotontsika izao fotoana afahantsika manao ny antsoina hoe dialogue national zao mba ametraka zavatra tsara ho an'ny firenena sy ny taranakitsika de zay mba hoe fotoana zao amaditsika ampejy andaotsika ifampidinika nareo fitondram-panjakana ny mpanohitra ny FFKM reo entité sy mpanao politika andao fa fotoana izao afahantsika mitondra ny hevitsika anehotsika fa tytsika Madagasikara atsika ty etotsika no ilevona de andaotsika zany ifanometanana ho am'izay dialogue national zay efa mandroso zany rena lizy satria betsaka ny resy lahatra am'izao fotoana zao ary mato isika reny olona reny no miteny zay tsy mba mpiteny firy a amy zava-misy aina firenena fa miteny de zava-dehibe zay tsaroko tsara tamin'ny taona 2024 dia nisy fietsehana lehibe fa nio-kevitra mialohan'ny fifidianana zay heverina fotanterana teto Madagasikara tamin'izany fotoanan'izany dia anisany nitarika na ny hevitra tamin'izany plateforme lehibe zany Andriamato Marikara-Miarinjatova ary nisy fionana zay nataony niaraka tamin'ny ekipa vitsivitsy tsaroko tsara satria tao anatin'izany mahafantatra tsara zany tao amin'ny kianjany tafony mahamasina inona moa le foto-kevitra de mazava tsara mihitsy ny hoe ndao aloha ametraka fampihevanam-pirenena no fanorenana hohiditra fitra fifidianantsika zany hoe tena nao zavatra lehibe ifampiresahana ka ao anatin'izany mialohan'ny fifidianana ka ao anatin'izany no ahafahana mandrindra tsara fa maimaika alohatsika hiatrika fifidianana napetraka tsara misy tamin'izany fotoanan'izany hoe tsy ny fifidianana foana akory no amahana ny krizy eto Madagasikara fa lasa ohatry ny hoe debouchena any amin'ny élection foana zany ny zava-misy eto Madagasikara fa lasa mbola raiky tapisaka mbola mijanona ao anatin'lay olana zay mitoetra hatramin'izay de io mila tadiaviny io hevitra fototra io kanefa moa tsy resy lahatra ny akamaroan'ny olona tamin'izany tsy problème zany fa zao resahany vanim-potoana ny zavatra ny lavin'ny olona tamin'izany fotoanandro zany hoe mila midinika kaitsika ty de io sika io dinika momba ny fifidianana dinika momba ny raharam-pirenena
de ahoana ny tsy hitenenanao hoe tsy maintsy ilaina fandiniana anie zao raharaha izao hoe logiciel nampiasaina tamin'ny 2018 no ampiasaina 2023 logiciel nisina doublan de mazava ny tenin'ny député fetra teto tamin'ny larobia isika teto le olana de zao tanan'olombelona tompoko no manoratra n'lay anarany isa-tokantrano olombelona no mitety an'le isa-tokantrano de mbola mipetraka fanontaniany CLR sa agent recenseur ihany koa de iny no frappena rehefa aveo misy ny opérateur de saisie de alefa mitsofoka any anatin'le logiciel zany hoe mbola misy lalana lavalava lizy rina vao tonga any anatin'le logiciel iasana rehefa aveo ka tsy mbola lizy tonga any anatin'le logiciel ny adevitsika iny mbola mila anaovana audit iny hoe inona mifositra lay logiciel teo aloha na ahafahana nahita fa nisy doublant tao fa itsika mbola miverina ty amin'ny fokotany inona ny position amin'ny fitondrana amin'ity fametrahana président fokotany be debe ty ahoana ny ahafahana mametraka an'le CLR inona ny anjara andraikitry ny seni eny anivony fototra ary inona ny anjara andraikitry ny fokotany ny seni de natao ikarakara fividianana ny fokotany de natao mpanaramaso ahoana ny fomba ahafahana mampanatanteraka tsara ny refond io ka tena asa madio no ataon'ny mpanisa mpifidy eny anivony fokotany rehetra zay ho aliany iny ka tsy misy tsony endrika calcul samihafa ny amin'ny hoe ireto mpanohana fanjakana ireto tsy mpanohana fanjakana ireto azo atonina ireto tsy azo atonina satria izany no mampitaraina ny olona ny any ambavohatra rehetrarehetrany tahako ny fomba fizarana vary sy vatsitsinjo sy tosika famendo izy rina zay akaikikaiko volany fenoarina zany hoe zay miara-dia amin'ny fitondrana mahazo tombony bebe kokoa zany mila ravany zany de zay ny antony mahatonga antsika miteny an'le hoe alohan'le izy ho logiciel zay tadiavina ary takina ary atsony isan'andro ny anaovana audit an'izany dia tokony apetraka mazava ny anjara asa fototra amin'izany fanitsam-bahoaka zany eny anivony fokotany de ajany io fanendrena se fokotany ataony ry kanosa ara-pividianana io le mpitondra amin'izao fotoana izao fividianana ataon'ny fokon'olona amin'ny alalany fivorem-pokon'olona no tokony tanterahana de efa misy fepetra voatondro ny lalàna ny amin'izany fa tsy fividianana zay hoe fanendrena tsisy an'izany fividianana fanendrena tsy normal zany fividianana no izy reto ny lany de reto no andeha valideniny eny anivony district fa ity tsisy fividianana rina fa fanendrena natao solony le fividianana eny amin'ny fokotany de olona zay mpiara-dia amin'ny fitondrana daholo no apetraka amin'izany toeran'izany de mandringa le fividianana ho avy eo sahirana le izy am'le ho avy eo ary zay mampanahany rehetra hoe isedra krizy vaovao ny itsika de zay veny nefa mampiomakomana ny fanjakana manao medinedina etsero mikarakara ny fitaovana ho an'ny tafika mikarakara fitaovana ho an'ny mpitandro ny filaminana manomboka makamaka an'izy ireo makamaka sary mampiasa asan'izy ireo mametraka mipaikady samihafa matoko tena satria vonina hiatrika krizy post électorale ve sa krizy inona petratsika daholo zany satria tsarotsika manko 2018 riny nampiditra fitaovam-piadiana le fitondrana teto Madagasikara satria nievitra izy fa tsy maintsy ho azo tsika ty kotikakoto na par force ary de sao de mbola mieritreritra an'izay ihany fa azafady isika kosa aloha tsy anaika an'izany fefa mba homena varavarambe nareo io hoe manaova concertation ary miteny daholo ny olona vao nandefa feon'olona hafa atsika zao teo de tsy mba hampatonga saina nareo ve reny hoe ory zalahy ndao tokoa tsika hidinika fa tratra farany eto ange raha miresaka raharam-pirenena io vao navoaka nize eo tsy mpanohatra tompoko inspecteur d'état reko tsy atoko nampianariny vahoaka reo nandoavan'ny fanjakana volo reo nandoavan'ny malagasy volana nampianarana andreo nanao ny asan'izy 51 milliards d'ariary ny voahodikodina de zay voatsindronao
ary tsika efa nyteny plus io fanjakana io mipetraka eo fitoerana plus io manao erreur be da be foana satria efa condamné am'izany izy nefa condamné izy anao erreur de anjarany rehetra ny tokony ho tonga saina hoe atraiza mifetra metrahana an'le fanjakana de mbola velantsika ve anao an'izay fahadosoana zay le fitondram-panjakana anjarany rehetra io ihany mieritreritra fa tsika teto miantso foana maro anisa mangina majorité silencieuse tsika teto miantso foana am'ireo olobe firenena miantso foana tsika am'ireo vatona sonotintany ny intellectuel rehetrarehetra raha mbola mahatsiary teny isika iny teneny marika raha miaron-jatovy farany tafanio-kevina iny atsika ty etotsika ny olevina ho tiavintsika ty Madagasikara ty ka maninony tsika tsy mahavita mitady solution le Madagasikara fa zao tena tratrany mpanany bohatra ny objectif anapotika Madagasikara sombaina hatrany amin'ny asina sotoavina ny kolotsaina ny momba an'le Madagasikara sombaina hatrany amin'le toe-tsain'le malagasy simbaina any amin'le tena fitatanana an'le firenena mihitsy le izy de zao ny zavatra hitatsika de mifampinana anaty atotsika de pikaramakely amin'ny sarety mitona tany anaparatsika ny fahefatsika nefa le mpanondrana volamena le mpampanjavina volamena ao anaty coffre-fort le mpanodikodim-bola mpanjakana tsy aiza fa manodidina le fanjakana eo any tsy ataonareo an'izany tsy asanareo saina tsy asanareo loha tsy ampiarana ny lalàna fa le madinika kely de ohatran'izany mahazo anao io varitra moron-dalana tsisy raha iny fanjakana anao fa rehefa tonga le fifidianana atsony ianao de mena 5,000 ariary de mena vary 1 kilao ianao de mena t-shirt sy lambahoany de ampandizina dodosy ianao de hoe ambony vity de miainga ny tongotrao de omena artista mandindy kely ianao adiny 4 5 taona ianao mandady amin'ny tany varim-pananana mitoto tany de tsy ho tonga saina amin'izany ve ianao malagasy mivarotra composé io misy raha zay ihany ataon'ny ibolo composé zay ny titre mba enonge zay e jerevony ataon'ny irany relidio solombavam-bahoaka mampisainy reny betsaka ny zavatra miaingeto hoaiza ianao ry gasy kely a fifoazany zao fiaingany zao de mampahatonga saina tony hevitry tony rina tsika andeha ihany resaka Brésil tsika amin'ny rahalahy rehefa aveo fa amaraparanana an'le ady hevitra resaka zay fa mbola raisindrina le izy rehefa aveo ity ny fanehoan-kevitra nataony nga sy teny randrena solony haiko solombavam-bahoaka voafidy tao toliara voalohany mahakasika io fananganana any trano vola amin'ny endriny tsy izy io amparpay de zao ny fanehoan-kevitra nataony député siteny satria mba manana ny heviny koa ny olona ivelana Antananarivo satria Madagasikara iray manontolo eny antsika de rehefa Madagasikara iray manontolo isika mba manana ny fomba fijery ny hafa efa maninona tokoa moa zany atotony eto daholo le vola fa aiza ny an'ny hafa mbola misy asa tokony atao de ohatran'izao mifanehoan-keviny alefasy faly fa taraiky be ataon'Andriamatoa Siteny am'ty vaketsika ty mbola varina koa faly tao ambadika tao fa miala tsiny indrindra amaketsika azy hita sa tsy hita io le izy fanontaniana fatsikihana zay zany le izy fanontaniana fatsikihana zany hoe question fa tsy critique zany tenena mbola maro be io resek'olo tsy misy rindrina staff tsy misy latabatra seza amin'ny fokotany lavitra andrina de asiny guillemets le lavitra andrina na hoe farango sosona rehetra eran'ny Madagasikara ka misy manoro voana ve ny mpitondra sa tsy hita zay andaniana vola tsara ho fantatry ny vahoaka tokoa hoe ohatrinona ny lany hananganana lapa beton anakiroa izay miteraka lonolony am'izao fotoatsarotra zao fanontaniana amin'ny anarany mangarahara fatsikihana au nom de la transparence zany fa tsy critique ny tiany député Siteny resahany eo de misy sary CGCPP apahomanitra faritra vatovavy inona le rindrina le rindrina le école io izy io rindrina tsy zoro moa zany fa
le mahazatra ny tsy volok'olony ary izy ty zany fa ohatrany zetra zay le izy ty zany any faritra zany zay le hoe apamaolitra apahomanitra faritra vatovavy zany ty petraka amin'ny tany ny mpianatra de zay nge teny député Todisou teo mbola misy lahara-pahamehana fa tokony atao mba hiteraka impact social izy sy impact économique de ohatran'izao mifaneho-kevitra efa nenotsika teo ny an'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa momba an'le lapa ihany beton fa mpanao gazety mpanadiady ary mahalala ny tena fomba no miresaka amintsika eto indray momba ny tantarany Antananarivo sy ny rovana Antananarivo io de mijery ny zava-misy amboariny eny ambony de enotsika tsara ty faneho-kevitra nataony Nasolovaliavo Andremiaja ity na Vanfa ao anatin'le sombony amin'le mamalakiran-dray Vanfa io manko manana rubrika zay Vanfa mafinaritra efa ela be efa 10 taona zay de rehefa misy zavatra aratovinao de mijery an'izay misy chronique amin'ny Vanfa zay le izy akisankely faly afahako mamaky azy zao le izy tany teny tantara rova Antananarivo averiko tsara tany teny tantara rova Antananarivo mamalakiran-dray Vanfa fandriky ny tena eno tsara de dinio tsara ihany koa am'izay mahita fahita lavitra mijery Facebook sy YouTube lay kilalao teny sy lay teny malagasy misosa tsara ary voarindra hanoratany Nasolovaliavo Andremiaja azy na Vanfa zany la ny haika io zany le izy la ny haika fa inona moa ny efa tsy nambara mahakasika ny rova fa indrindra ny tsy tokony atao tsy misy zavatra maika mihitsy eto amin'ity firenena fa tsy maintsy ny rovana Antananarivo no fotsiaritra izay indray raha mba mikarakara ampahaendrena fa tsy maintsy manangatsampina manafitohina ny famerenakasina tsara indrindra ho an'ireo lapa nolovaina tamin'ny tantara dia mampita olovainy ny taranaka ny fahaiza-manao efo very tadidy amin'ny maritrano azo tsy ny trano mitsangana ihany no vakoka fa ny fombafomba nanangana anazy indrindra ihany koa mety mora ny manisy fantsika hitazona ny savily fa ny varavarana taloha andahiny dia arahina araky ny nanaovany tompony azy raha hoe hamerina azy amin'ny fomba ny fahiny raha izao mantsy no mitoy hanao tranokotona sy lapa amin'ny imprimante 3D dia hanantena famindram-pon'ny UNESCO zay le izy toizana le faneho-kevitry Vanfa lany rora miala ny enina hoe sao mbola misy endry azo anarina hoe atsipy ny teny ampony mahalala teny indava ohatriny hoe halozana avela nefa manomboka koa efa tsy te hiteny akoatr'izay efa voalaza ombeny fa de sarotra ny tsilobava rehefa matetika loatra ny mampiteny ny mona tsapatsika ve ny akanton'izany teny anoranta amin'ny Vanfa zany sy zany afatra izany na hoe mesazy de toy izany le izy ny tena manahirana de ho very tanteraka ny fatokisana raha tsy efa very inona no mbola konokononina hafa ao anaty rovao dido amin'ny say-patatra de mba mahagaga ihany raha tsy misy na dia tapian'olona iray azy amin'ny tandapa mba samyjoro hoe aoka fa tsy mety raha tany amin'ny Antemoro na tany amin'ny Sakalava hosahin'ireo natao toy izao fa ny etomerina moa moramorainy zavatra hatramin'ny Galeny toy izantsika le izy sofa izay tefitifen'olombelona mbola ravan'olombelona izay kitoto nataon'ny sasany ain'ny hafa mbola ho arenina miorika lan'ny mamba mivalana lan'ny voay hijanona ho latsalatsain'ny mpanory voana hanoy ho fatin'ny vavam-bahoaka tena ady vorona ny Riantoarivo araky ny oabolana atao marivo ho afaky ny fahavalo lalondoatra efa fandriky ny tena io ny lahatsoratra nataony Nasolovaliavo Andremiaja
averenkely ry ambony fala fandriky ny tena no nanomezany an'ilay lohateny le lahatsoratra mampisainy zany tompoko de toizy foana nde mandeha foana atao foana de avereny le an'izao erika rakotoarysofaly amaranantsika azy ity ny mesazy ho anareo zay manao dido manao ny zavatra io eny androvy io fa tsika efa miteny fa vita zay sahiranareo fa efa natombokareo aloha izy de tatazo miala tsiny amin'ia conservateur sy ireo mpanosika azy io fa io kitianareo io de atranokontona tena manotafady tanteraka ny manisy beton io tsy misy dika ny fepetra iraisam-pirenena eo alohan'ny asina ity ny mesazy ho anareo ka anareo sy ny taranakareo mandrakizay ny mitaty ny vesatra io fa tsy hoan'ny ambany lanitra tsy manatsiny hoaitaintsy tapitra rina ny amin'iny adevitra iny rehefa mbola tsy voarainareo ny dikan'izany afatra zany am'ireny karazana olobe reny dio zay le loha tompoko de tsy natao fitoerana solomaso tsy natao fitoeran-tsatroka tsy natao fitoerana kaskety na natao fitoerana écouteur fa natao ampiasaina le betra ao anatin'le loha de natao andinian-javatra amin'ny fotoana lehibe indrindra rehefa mitatana fanjakana fa tsy manao kitoa teny velondro zay de rehefa tambatra manao hoe kitotoa ny tranonao ataonao aza mbola asianao lanjany siasina hoe ohatran'izao ny architecture an'ity ny eritreretako azy ato ny cuisine ato ny livine ato ny toilette ato ny chambre zao ato ny fatoriana sy ny rehetrarehetra ato ny veranda de sarotiny ianao raha misy mikidikitika io satria ozy izy ianao zay mba architecture nitondrako anazy ohatran'izao ny construction tiako atongavana am'le izy zao ny fondation zao ny rindrina zao ny tafo sy ny sisa maika moa fa nen'olona nametrahana asina ho masina tsy ny avinao de mahita teny ianao ny amina hoe atao rindrim-bato le izy fa rehefa avy eo fonosina fa sao de tonga ny ororotany ohatry amanjato taona an'io mipetraka teo firiny ny ororotany tsy napetsy-bolo an'io ianao tampoka mahita ororotany efa tenenina fa tsy azo andrenana zavatra mavesatra eny mbola nanangananareo colisée zao mbola nampina parpaince béton sy ny sisandray rina de zakao mazava le mesazy teo zakanareo le izy fa eto tsika hitazo tompoko lasy tompoko vavy fa ny adiditsika de mampita ny afatra fotsiny ihany de manazava ny tokony firavitry ny tantara de mamaky ny fomba fandrafetany rehetra lahatsoratra Rina Rabe Mananjara dahoary ka zay indrindra le izy zany toe zavatra rehetrarehetra zany de vokatry ninona vokatra ny fanaovana hitsin-dalana zay vokatra ny fanaovana belo averin'ny sasany fotrany tamy 2009 angamba izy ity ka tonga de hitsin-dalana tonga de zay no eto zao kanefa any am'zahatra tsy tokony okitiana no okitiana sady tsy hay tsy vitany kitika fa sady tsy hay defa tsy ainana defa omena sens ny resaka hoe fikonan-dom-pirenenany na hoe dialogue na fampiresana tena ny fitondrana eny tena omena sens amin'io manampy ny fitondrana io satria efa tsy vita ny zareo intsony mihitsy ilay raharaha am'izao fotoana zao tsy vita niatsy problema niatsy tsy vita niatsy miatsika indray ny resaka posiposy resaka ranontany de tapaka ny lalana eto Tananarivo efa endrika tsy filaminana izany fikoritana mpiarahamonina tompoko de zao efa miteny daholy na ny olona tsy niteny hatramin'izay ary de miteny ohatra hoe Andriamatoa Marc Miaranjatovy teo rehefa ny olona ohatran'ireny no miteny dia tena hoe mila mahatonga saina ary Andriamatoa Marc Miaranjatovy akoatrany hoe ben'ny tanàna na lasora taloha tompona université miresaka fanabeazana fampianarana ihany koa zany misy fifandraisana amin'ny any ivelany olo fiangonana ihany koa vice président-ny synode apartany Antananarivo Atsinanana mpendraikitra fohy be eo nivon'ny FJKM zany hoe tena kaskety maromaro no entiny fa olona tsy de mba miteny loatra zany fa zao izy miteny satria maninona
tena hoe hita hoe any am'le fampiresana ka itony ny fimanana fifidianana tsy araky ny efa iain'ny olona daholo inona zao ny olona alolo fampiresaka efa hitany any velany io isika menaka avy ato efa mahita an'izy ndao ifampiresaka fa io moa zany nisy fanontaniana mantsy malina napetraka tamin'ny marika raha miaran'izao tao hoe raha ohatra moa zany ny fitondrana ka tsy hiditra amin'io mihitsy tsy hiditra amin'io fitoanandom-pirenena io tsy hiditra amin'io dialogue zay lazana azy any de hoe io zany engany hiasa amin'ny fanahy masina zay koa aloha zava-dehibe zay hiasa amindrareo ny fanahy masina de ohatrany hoe fiteny mihaja milamy ohatr'izay no namalinika marika raha miaranjatovo azy eny ary amarana fantarantsika namana fanirina zafy manantany resaka Brezil ohatraohatra ny endrika eto Madagasikara miseho amin'ny Brezil amin'izao fotoana zao amin'ny lady ny fifidianana tompoko fifidianana filohan'ny pirenena fa ny endry zareo tsisy problemana CNI tsisy problemana logiciel tsy misy problemana lisy-pifidianana fa ny en'olona efa mipetrapetraka daholo zany efa taloha zany farina ny anazy nge voakaroana ny 13,5 nilay mpifidy fa firy ny atsika manko voakaroana ny 13 million 13 tapitra isa-mahery fa mba firy mo mpifidy ny Brésil rina 156 millions mba afiry 156 millions enina amy 10 amy 100 tapitra isa hainy olona amizere élection am'zany tsisy olana mihitsy tsisy doublon tsisy triplon tsisy anarana diso zany ny any Brésil de zao raika amby folo ny candidat zany fa anankiroa no atao hoe filazanjareo azy hoe favori na hoe poids lourd diza moa zany Luis Inacio Lula da Silva efa filoham-pirenena tamin'ny 13 ka hatramin'ny 13 tany Brésil de nanaova andralahy mikimaky ihany natao ohatrany efa gadrana mihitsy ina de avy eo tafavoaka dia zao izy afaka miatrika fifidianana indray de mifanandrina aminy zany filoham-perinaza i Jair Bolsonaro lany tamin'ny 20 sy 2 de nen'ny olona efa mandeha sondage ny tsapa-kevitra de efa fantatra zany hoe mitarika amin'ny 7 isanjato nga Lula da Silva 13 isanjato izy ty Bolsonaro filoham-perinasa inona nazo ambarana mana faniry satria tena hoarahantsika akaiky io satria i Brésil de ohatrohatra ny mahazo amin'ny Madagasikara ihany na tsy mitovy ara misy crise économique misy crise politique misy crise sanitaire tratrale hoe perte de vitesse sur la scène internationale taraiky be zany amin'ny sehatra raisam-pirenena i Brésil eo koa ny fahampitehan'ny alany Amazon izay hoe tena mitana ny toetrandro maneran-tany zany ny crise ny olona tonga de niteny hoe misy crise fa tsy ohatran'ny antsika hoe tsisy crise ndao za tsisy ka i Bolsonaro any lay sinobe an'le Covid-19 de tsy nirarahany misy de nahatonga le hoe 4000 40,000 par jour no maty tany Brésil nandritra n'ilay fandalovany Covid-19 izy le tsy nentina nanao vaccine izy le tsy nentina nanao an'ilay barrière sanitaire zany hatram'le masque fa voatery any Bolsonaro tamin'ny fionana farany teo taloha am'ty zany le tany New York tsy maintsy nanao an'ilay kasibosy izy zany Bolsonaro koa nana problème tamin'ny fahamaizany alany Amazonie de tsahany daholo le tsisy nanampy satria avokavoko ny resaka tontolo iainana eto ambony tany le ala be any Amazonie de tsy nirarainy Bolsonaro nefa maro be ny biby zay azo lazaina fa tena eto ambony tany afenina na azo lazaina fa mivelo ao anatin'izany maina naraka an'izany miampy ny fahampitehan'ny ala tena amina kilometatra metatra carré zay resantsika zay na hoe amina hektara maro zany isika koa manana an'le ala tadiaviny ny eto ambonin'ny tany zany akoatran'izay any Amazon zany fa ny olana raha teo kareny Brésil ihany koa de ninjera ny teo kareny Brésil ninjera be mihitsy ny teo kareny Brésil zany ary ilay Bolsonaro de anisan'le olona le tena azo lazaina fa mihetraketraka ara-pitantanana miafina ao ambadiky le hoe mpovavaka Bolsonaro fa manana an'le toetra manokana mihitsy izy de le fitsarana sy le tafika nampiasainy mafy manao itsindalana manao mokondoha za tsy de teny mitovy an'iza fa le nitapo-pahefana koa Bolsonaro de manaonao foana de zao tadiaviny vampotona ho averina ary averin'ny olona i Lula da Silva
lolany efa teo e fa lolana ny bgao izy lola hoe betsaka ny vitako lola manko syndicaliste mpiasa tsotro lola da Silva no ny solliciten'ny vahoaka tany Brésil amin'ny fahaiza mitarika hetsika ny fitiavan'ny mpiasa ary ilay fahasahiny niatrika andreo azo lazaina fa olona ngezabiara politika atao Brésil de tafiakatra izy 2003 izay rina ny tafiakatra teo amin'ny fitondrana 2003 ka hatramin'ny 2010 fito taona izy teo de ny tsara ny fiainan'ny Brésil ny tsara fa le olona meny an'le fahefana nandimby azy le dirikabony koa Dilma Rousseff indray iny tsy nilamina indray Dilma tatiorina zany de nanana problème be da be Dilma Rousseff de voentsika tamina resaka corruption de le fanjakana tatiorina indray nanentsika any Lula da Silva de le lazaina fa nanao corruption afaka izy nefa ary narova ny vahoaka izy zao à la recherche ana candidat Brésil zany brésiliane de nahita tsy possible allo aloha areny ty fireneny ty mila olona matotra tsara tsika ohatrany hoe vonjeo zay data vonjeo zay data de nitady data zany brésiliane de nahita data zay fa nitondra teo aloha de fa nitondra teo aloha efa voky-taona nge Lula da Silva fa avery mivampy-taona izy de tehaka ny olona am'izay aleany rehetrarehetra ny tao are izy no ilaitsika de tsara be ny sondage am'izao fotoana zao any Brésil 47-33 ary efa tena akaiky de akaiky zay de mitodika makany ny Lula da Silva zany ny soan'le vahoaka de manomboka mahatsapatsapatsika vohitatsika moa zany résultat am'lahady rina ingane tsy iovy io résultat io tsy de mamitaka ny sondage fa tsy fatako hoe sondage privé io sa sondage manokana ana institut ana sondage zay institut Datafola ekeny rehetra amin'ny Brésil zany de izay zany no andrasantsika ny toy an'izay miandry an'izay tsika fa makasary an-tsaintsika hoe io fahefana io tompoko rehefa tonga ny fotoana tsy makany aminao io de tsy makany aminao ary tsy azonao tereny io de amboamboary teny zao akisakisany kely jerevy le antotantaratasy samihafa amboamboary le fomba fetsika any amin'ny fiarahamonina mba mandraisandraisa telefoniny olona rehefa mba misy miantso fa za miavinavina tsony de rehefa mba mandeha any amin'ny fiarahamonina de mba mitsikitsiki fa za manao an'le vindavinda ao anatin'le vitre fumée satria mieritreritra nareo fa anareo mandrakizay le fahefana de lefa tsy zatra ny tsena tery andravangy isakalarby teo atsena be sarety rehefa talata na teny talata ny volonondry rehefa fotoana ny tsena na tany sabotsy namenana akaiky ny rina de mba mandehana ame tsena am'izay eny makeny namotana fa efa oritra le paisakady ny volam-panjakana am'le grande surface lave ty amboamboary am'izay le fihetsika manatona ny fiarahamonina fa heri-taona sisa fa le fahefana hoy mandalo io de iverinena ny vahoaka ianareo ary ho afaka aminareo daholo le statut tsara tarehy kely teo akaikinareo teo le fiarakodia voiture de service voiture de fonction la indemnité samihafa oay ma tsy hay tsony bobaka be satria zay natao hoe fahefana de rehefa miverina rehefa aveo de olotsotra de ino manko le tsy zakan'le mpanao politika malagasy sasany nahazo fahefana iny rina le hoe ndeha taxi be le hitondra jog rehefa aveo moto io teneniko le zatra an'le vitre fumée de mipetraka atao amin'ny arrière droite sahiranao ianao ndao rina tapitra eny ary iny moa ny resaka Brésil iny tsy maintsy eny resana satria tsika ihany keo tao amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada de miezaka mahafantatra ny zavatra misy any ivelany ihany zay tsy azo ditsita satria akatsika lesona le izy ka raha ny ao Brésil zany zao amin'ny lady ny premier tour rehefa tsy misy ny mahazo ny atsasamanila mihoatra dia misy ny deuxième tour amin'ny 30 oktobra ka raha misy zany ny fidinana faharoa de tsy maintsy Lula da Silva sy Bolsonaro no anao duel amin'ny izay ny an'olona tsy mipetraka tsony zany hoe ahoana ny lisy-pifidianany ahoana ny anaran'olona ntsony hoe ahoana ny doublon any Brésil ve no asianao doublon tsisy anaiky zany fa reo mpifidy 9-10 am'zato tapitrisy reo no hitrotreo dina no teneninao eo inona no teneninao 156 millions d'électeurs tompoko ny any Brésil vitany zareo no mifehan'zany ny atsika
hoe ma hoe ataovy mangarary logiciel io ny antsika logiciel mbola takininy maro audit anaovy audit io fa tsy manaiky an'io zay tsy matoky an'io zay normal be ny olona raha mitaky an'izany audit zany anka le audit hoe avonina anampy ihany keo ny any ivelany amin'ny fanaovana audit kapoka ny union européenne zany fa mila manao fangatahana ny aseny ka ny am'izao fotoana zao zany a tsisy anaiky hoe mandeha gona fotsiny eo ka hoe anaovana mikimaky atseroa hafa ny taloha fa ny olona zany zao hoe mba andaminana zany rehetrarehetra zany de ndao iresaka andao iresaka aloha mialohan'izany rehetrarehetra izany fa tsy mety tsony ny fanaovana itsin-dalana eny amin'ny rovany sasany manao itsin-dalana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny sasany manao itsin-dalana amin'ny resaka fiainam-piarahamonina manao itsin-dalana ny resaka hoe humain amin'ny mahaolona tsy voajery intsony fa de hoe tsy maintsy zao olombelona ne no miaraha-miaina olombelona ny raha-miaina mila mipetraka tsara aloha hoe fandaminana maro isan-karazany zay ianao vao hoe mitsofoka amin'ny fanatanterana mba mila maka ny hevitry ny hafa no tsy manana an'le capacité d'écoute tsy mahay mihaino ny hafa nefa zany a dia tena ilaina tokoa raha niofana tamin'ireny resaka hoe leadership reny teny amin'ny enlim teny avoloha tamin'ny vanim-potoana ny tantana amin'ny président Marc Ravalomanana amin'ny firenena de mahay an'izany tsara ka tsy gaga sika menakavy raha ohatran'izao tsika moa zany olona manam-pinoany olona manakina fiainantsika amin'Andriamanitra tsy ho kivy mihitsy fa ho an'izay tsy tonga saina de ezahana ny hoe engany ka mba hilatsaka amin'ireny le manao dido reny ny fanahy masina fa io koa mantsy ho fanahy masina io miasa mangina ary efa betsaka ny nesany betsaka ny nesany satria tena misokatra amin'izay masina misokatra ny lalan-tsainy ay ve diso hatramin'izay fa ity no izy zay ny tena zava-dehibe eny ary tompolasy tongovavy dia mirary farany herinandro sambatra ho antsika menakavy amin'ny alatsanainy indray ny fotoanantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada samy tain'Andriamanitra veloma tompoko